ny velany atao hoe intersaison. Isaorako ny honorable solombavam-bahoaka ny Madagasikara anitra zafy-manatsoa manome ny fitenenana izao marain'izao. Misintona ny sainy rehetra tany ny fianaky ny valanaretina Covid-19 izay fantatsika fa ny variant Sud-Afrique zany izao aloha no tena mamely mafy. Ety am-piandohana nefa dia tsy hay ny tsy arapa atsika rehetra manaraka sy manjoy atany an'ity fandarana Miara Manonja ity any amin'ny toerana rehetra izay misy atsika tsirairay avy. Miondrika ampananjana ihany koa ho an'ireo izay namoy ny havana akaiky ary amin'izao vanim-potoana sarotra andalovan'ny fianakaviana izao dia mitondra anjara-biriky amin'ny fampiononana. Afaka ihany koa nefa ary mankahery ireo izay mbola miady amin'izany valanaretin'izany amin'izao tsika fampiresaka izao dia mirary fahasalamana ho an'ny tsirairay avy. Fantatra fa na dia any amin'ny toerana misitsika tsirairay avy ary dia manjoy hatramintsika amin'izao fandarana izao. Sintona ny sainy rehetra hoe teo am-piandohana ny valanaretina Covid-19 ary mbola hitana ny adi-hevitra ara-politika, ara-teknika eto amin'ny firenena. Vanim-potoana ny ririnitsika ary hiditra ny ririnina dia tsara hatrany no anentanana ny rehetra fa anatin'ny vanim-potoana mbola sarotra tsika satria dia ny virus toy itony amin'ny vanim-potoana intersaison izao no tena matanjaka dia ilana fitandremana izany fa ny olom-pirenena tsirairay avy ary anentanana antsika hatrany manaraka ny geste barrière, ny fihetsika izany tokony afahantsika tsy mampitatra haingana amin'izany ny valanaretina izany. Na tonga soprateur d'oxygène na 2,000 ny fanjakana ary fantatra dia 2,000 ny bouteille d'oxygène koa avy amin'ny farany herinandro ho avy izao. Raha tsaroantsika tamin'ny taom-basa anisany ataontsika hoe nanendrehana mafy ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka teo aloha Madamada dia nanao ny rekety na ny fampahafantarana ny filana tamin'ny communauté internationale izy fonony atao anatiny ivon'ilay valanaretina tsika dia nanao an'izany fihetsika izany izy satria tazana tamin'izany vanim-potoana izany fa toa tapidalakalela i gouvernemanta antsay kristian izay tsy niantsoroka mialoha ny zavatra mitranga tamin'iny taon-dasy iny. Raha tsaroantsika dia mamaivay ny fanenjehana an'ity ministra tokony andraikitra ity tamin'izany vanim-potoana izany ary tonga hatramin'ny dépassé par les événements ity ministra teo aloha amadamady ity. Amin'izao nefa tsika heritaona teoriana dia ireo fitaovana izay tonga eto Madagasikara amin'izao tsika miteny izao dia anisany nanaovan'ity ministra ity antsoavo tamin'ny communauté internationale tamin'ireny fotoana ireny hoe tena tsy ampy nitenenana ratsy an'ity tompon'andraikitra anankiray ity raha izay ny zavatra misy sy olana ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Efa tifitra hatrany ny fanjakana izay vao manao ny asa tandify azy manototra fotsiny an'izany lavaka azo tsapahitanana izany. Izay zany miendrik'ilay fomba fitantanana eto Madagasikara nandritran'izay roataona sy tapan'izay. Miditra ny mandatsika iray volana sisa aoriana ny volana May dia miditra ny mandat ny régime Rajoelina amin'izao tsika miteny izao. Izany zany ahitantsika taratra hoe ny fomba fitondrany dia à l'aveuglette raha izay no lazana azy. Gestion aveuglette. Tsy eny am-panidinana izy no mieritreritra, eny am-panidinana izy no mamenavina dia avy hatrany dia mandray fanapahan-kevitra.
ametraka moa ny filohan'ny repoblika eny amin'ny hoe tombanesaka amin'ny gouvernemanta iainga amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireto membre ny gouvernemanta malagasy zao reto. Fantatritsika loatra fa ady hevitra tamin'ny taondasa faraparan'ny taona dia ny mahakasika ny programme émergence de Madagascar. Iny herinandro no nomeny ny filohan'ny repoblika hoe amin'ny 7 ny volana janoary, izay fantatritsika moa hoe raha ny logika dia natolotra ilay initiative émergence de Madagascar eritreretina fa ho vila mpiaramonina anarenana ny firenetsika. Raha natolotra ilay vina mpiaramonina dia tokony narahany programme général de l'État izay fantatrika fa nazahoana fankatoavana teo anivon'ny parlementaire rotota tamin'izany vanim-potoana izany. Eritreretina izany fa ilay programme général de l'État no tokony ho programme émergence de Madagascar raha amin'ny fomba fitantanana tsotra mahitsy mazava ary misy tanjona. Dia fantatritsika loatra fa ny safotofoto mba satria raha ny farany taona ny volana desambra dia miteny ilay ny filohan'ny repoblika eny amin'ny hoe misy programme émergence de Madagascar atolotro ny vahoaka malagasy amin'ny 7 ny volana janoary. Dia hatramitsika miteny izao araka ny efa nambarako omboenimboeny le mbola tsy teraka ambady be voka. Io le mampisafotofoto ny mbarana ny inona zany ny programme hitantanana ny firenena amin'izao tsika ny teny izao. Inona zany ilay paikady anarenana ny firenena amin'ny lafiny rehetra. Raha eritreretina fa io no politique générale de l'État, io PEM io dia tsy teraka ambady be voka dia amin'ny fomba ahoana zany mahafahantsika mieritreritra hanao tombanezaka ny gouvernemanta sy ny ministre dia matofolo amin'izao tsika ny teny izao. Tany am-piandohana izy dia nametraka ny amin'ny hoe contrat programme ny fanarahany amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta, contrat programme ny fanarahany amin'ny ministre. Fa ny olana dia izao tsy mazava hoe inona ilay asazy ary inona ny tanjona ao anatin'ny herintaona, ao anatin'ny lotaona, ao anatin'ny telontaona sy ny sisa. Tsy mazava. Izao ny filohan'ny repoblika vao miteny hoe ny ministre tsirairay avy dia ministre coach any amin'ny faritra misy azy. Izy raha izaho manokana dia mametra fanontaniana hoe ministre miserasera zany coach iza. Tsy fantatra ny vahoaka malagasy zany. Tsy fantatra izay mahafantatra an'izany mba tsy ny ministera sy ny gouvernement irery ihany. Fa tsy fantatra ny vahoaka malagasy hoe iza ny ministre ny coach aiza. Izany fomba fitantanana tsy mangarahara izany no anisan'ny lesoka eto amin'ny firenetsika. Amin'ny fomba ahoana ary izany mitsaratsika andeto ministre reto sy tsy fantatra akory hoe inona ilay contrat ilay fifanarahana arak'asa ny fanaovana taminy PEM ve, sa programme général de l'État ve, sa plan Marshall ve. Izany rehetra izany no manjavozavo eto amin'ny firenetsika amin'izao tsika midiny sy mifampiresaka izao. Kaiky izany tsika. Raha ao anatin'ny mi-mandat dia tsy mandeha amin'ilany ny fitantanana ny firenena malagasy. Laham-pahamehana nefa mahamaivay dia ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny tanin'ny repoblika. Araka ny voalazako omaly dia logika amin'ny fitantanana manerana amin'izao tontolo izao ary andraikitra engagement universel manerana amin'izao tontolo izao dia ny fahasalamam-bahoaka aloha ny laham-pahamehana izay mampidodododo ny firenendehibe rehetra manoloana amin'izao valanaretina atrehan'i Madagasikara izao. Dia miandry santsika amin'ny hoe inona ny zavatra hitranga, roviana ilay tombanezaka ary inona ny fipetra ho raisy ny filohan'ny repoblika. Fa raha ny fahitantsika sy ny famakiantsika eto anivony ny famerana nandritra n'izay rotaona sy tapan'izay dia ombenimbeniny no efa antitra anterina hoe raha ny artikla 450 amin'ny fomba fanendrena sy ny fanesorana ny prime ministre lehibe ny gouvernement dia efa ao
zany hoe efa tsy fahombiazana afo-tsapaitanana miverimberina vita amin'ny tanana ny firenena malagasy. Ary hoe tsy fahombiazana miverimberina io dia misy fiandohany. Ny fiandohany dia tao anatin'ny fiomanana amin'ny fifidianana. Praiminisitra Tsay Kristiany tompona andraikitra voalohany tamin'ny fiomanana tamin'ny fifidianana dia tsy makakitsika raha tsy fahombiazana izany ny doublon teto Madagasikara. Raha izay tsy azo atoloana fa ampitanterana antranony amin'ny hoe ny fijoroana izao fanjakana rezimina Rajoelina izao dia niainga tamin'ny raha osoka ara-pifidianana. Voaporofo izany tao anatin'ny fanambarana izay nataony vice président ny CENI Thierry Rakotonarivo ary mbola nanaovana fanadihadiana teo anivon'ny Sénat mahakasika ny raharaha doublon. Izany rehetra izany no mampisafotofoto, izany rehetra izany no mahatonga antsika metaka ombenimbeniny amin'ilay ao anaty krizy politika tanteraka Madagasikara. Ary ambony izany ity krizy eto anivon'ny izao tontolo izao ity dia ny Covid-19. Krizy anankiroa izany no mikika amin'ny Madagasikara amin'izao tsika amin'ny teny izao. Ka raha tsy misy ny adihevitra mitombina sy mazava dia tsy afavoaka ao anatin'izao olana amina krizy politika izao isika. Iza no mizaka ny vokany? Mizaka ny vokany tsy faiza mitantana dia ny 5 tapitrisa. Mizaka ny vokany tsy faiza mitantana dia ny faritra 20. Mizaka ny vokany tsy faiza mitantana dia fantatritsika loatra fa tsika rehetra isam-batan'olona izay kikisany ty aretiny ty raha tsy misy fitandremana. Izany rehetra izany tokolasy tokovavy no entina anentanana antsika hatraminy amin'ny hoe tsy tokony ionononina isika fa tsy maintsy miatrika miaraka amin'izao olana setrain'izao. Ny tsy fahombiazan'ny mpitantana dia fa io azo tsapaitana io. Fa tsy maintsy izany tsika mijery sy miatrika dieny izao ny amin'ny hoe atao ahoana ity firenena malagasy ity. Ny fiverimberenan'ny krizy, ny fanitsakitsahana lalam-pamonenana miverimberina dia efa io azo tsapaitana io ary tsy azo lavina amin'ny sehatra rehetra. Madagasikara amin'izao tsika amin'ny teny izao dia miemotra amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Azo tsapaitana izany. Izany hoe tena miverina tany amin'ny raharaha 20 taona lasa ny fiainany isam-batan'olona amin'izao fotoana izao, fa na dia akta tsotra dia tsy maintsy anaovana ny kolikoly satria efa latsaka ao anatin'ny toe-tsaina ary miverina ao anatin'ny toe-tsaina malagasy ny amin'ny hoe tsy maintsy maka izay mba tanify satria tsy miahiahy ny fanjakana. Dia izany rehetra izany mifototra olana ara-politika eto amin'ny firenena. Inona no tokony atao? Manoloana izany rehetra izany dia hoe tsy misy afa-tsy ny fahatsiarovan-tena ny tsirairay olom-pirenena tsirairay avy miatrika amin'izao olana atrehan'izao mba ahafahantsika mamiaraka ny fototrolana. Fa isika no maso manidy, isika no tomponysika fa tsy mpakatakatona. Noho izany dia afaka miara-misalaha mandray an-tanana ny ho avin'ny firenena. Izay indray no anjavako amin'ity androany ity dia mametraka ny mandram-piona makasitraka topokilasy topoky. Dia ankasitrahantsika hatrany ny fandraisana anjara sy faneho-kevitra izay ataon'ny namantsika rehetra fa enontsika teo moa izany dia namana Guy Maxime Ralaiseheno. Mankasitraka tokoa satria ny faneho-kevitra izay entiny dia anisan'ny ankafizitsika ary mahatonga sainantsika satria zavatra iainantsika mianakavy ity ary miala amin'ny zava-misy isan'andro isan'andro ny zavatra avoakany teo. Ao anatin'izay faneho-kevitra izay na be resaka antsika omaly, fakomaly, nisy horonan-tsary izay nalefa ny France 24 izay nanafitohina tokoa raha naheno ny teny izay nataony ny ministry ny fahasalamana. Nanafitohina ary nahitohina, izay ilay tena hoe mahatohina ny fo satria misy ny atao amin'ny teny frantsay hoe manao dérapage verbal, tompona andraikitra ambony ny fitondram-panjakana ary ministry ny fahasalamana mihitsy izay diso fiteny manao tsinitsinina ny maty
sy ny marary ary manamaivana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ho alefantsika kely le horonan-tsary sy feo izay ataon'ny France 24 mba hahafahantsika rehetra mahazo ny zavatra misy sy fomba fijerin'ny olona zany avy any ivelany amin'ity Madagasikara ity amin'ny zavatra miseho mikasika ny ady atao amin'ny Covid-19 zany. Fa indrindrandrindra tiatsika hoeno hoe toy izany le mpitondra fanjakana rehefa manao miteny manao mépris zany manafitohina ny malagasy. Ka hoenontsika kely ho arahantsika ihany koa amin'ny izay afaka manaraka ny télévision na ny tambanjotra serasera anaty YouTube sy anaty internet ihany izay horonan-tsary ny France 24 zay amin'ny alalan'ny journaliste Gaël Boursia. Des cercueils rudimentaires fabriqués à la chaîne en pleine rue. Depuis quelques semaines, c'est une scène devenue banale. Les commandes ont explosé depuis que la présence du variant sud-africain B1351 a été confirmée par un séquençage. Parfois, on reçoit 10 commandes de cercueils en une journée. L'autre jour, on a eu 20 commandes. Pour absorber l'afflux de malades, des hôtels et des établissements scolaires ont été transformés en hôpitaux. Dans ce lycée, tous les malades sont sous concentrateur d'oxygène, branchés en permanence. Eugène vient de perdre son beau-frère après un arrêt soudain de l'appareil. Il dénonce une prise en charge défaillante. On ne sait pas comment ils ont fait pour régler l'oxygène, mais l'appareil s'est arrêté brusquement. Ce qui est vraiment triste, c'est la négligence, car nous avons appelé du personnel. Ils nous ont répondu qu'ils étaient encore en pause. Pour la seule journée d'hier, 9 personnes sont décédées ici. 9 décès dans ce seul lycée en une journée. Pourtant, le décompte officiel national n'affichera que 6 morts le lendemain. Pour les autorités, Madagascar s'en sort mieux que ses voisins. Il y a des morts, mais les morts à Madagascar ne sont pas comme en Afrique, par exemple, tout près de nous, c'est l'Afrique du Sud. Bien qu'on a vu augmenter le nombre de décès, mais pas tellement effroyable. Les autorités ont tout de même dû construire 2 cimetières en urgence comme celui-ci. Après avoir longtemps tergiversé sur le vaccin, préférant miser sur le CVO+, un remède traditionnel amélioré, Madagascar doit maintenant attendre juillet pour recevoir ses premières doses. Narahantsika teo zay horonan-tsary ny France 24 zay. Enontsika nazava tao fa ny mpanao gazety izay nanao fanadihadiana dia nahita fa zavatra iainana isan'andro ny fahitana vatapaty maro ary olona maro maty amin'ireny toeram-pitsaboana reny. Voalaza manokana tao anatin'ny horonan-tsary iny moa zany dia hoe nisy olona 7 maty teo amin'ny CTC Alarobia, kanefa rehefa nivoaka tamin'ny fomba ofisialy, isa ofisialy navoaka ny fitondram-panjakana dia anakenina fotsiny tamin'iny andro iny. Dia ianontsika ihany koa ny voalaza ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny fahasalamam-bahoaka zany, izay nilaza hoe misy maty eto Madagasikara fa tsy effroyable ozy izy raha mihoatra ny any ivelany any Afrika izay akaikitsika ary any Afrika Atsimo. Izay teny izay mihitsy no tena horesantsika androany satria manoloana ny fahafatesan'ny olona maro, manoloana ny olona marary maro izay tsy voafehy amin'izao fotoana izao, dia le fahasahiana miteny toy izany izay ataon'ny ministry ny fahasalamana, izay everiko fa professeur izy, izay everiko fa amin'ny maha-professeur anazy zany, mahafehy ny teny frantsay ary mahafehy ny asany, kanefa manao dérapage verbal hoy zavatra miteniteny foana ohatra zany satria zay le izy hoe te hahazo 19 dia misolelaka amin'le mpitondra fanjakana izay lehibeny dia tsy mieritreritra hoe atraiza nge ny conséquence ny zavatra teneniny, atraiza ny fiatraikan'izay zavatra teneniny izay, satria raha miteny izy hoe tsy effroyable, un chiffre non effroyable ozy izy. Zany hoe raha ohatra ka mijery dictionnaire tsika rehetrarehetra dia zany resaka effroyable zany dia amin'ny teny frantsay ihany koa izy mbola mety mazavazava koa hoe très effrayant, tena mampatahotra, farak'izay mampatahotra, tena extrêmement
effrayant, tena farak'izay mampatahotra, farak'izay ratsy zany, atroce, catastrophique, horrible, terrible, azo andikanan'izany effroyable zany daholo. Ny tiana tenenina ao anatin'izay zany dia le fanombanimbanina ary fanaovana tsinontsinona ny maty. Eto moa zany dia anisan'ny tena tesitra nahita an'le izy, ary tany anatin'ny tambajotra rehetra serasera tany dia marobe mihitsy no nanao réaction, ary tena hoe nisy marobe no niteny hoe zavatra ohatr' zany no tokony ialana ary mametraka démission rehefa zavatra miteniteny foana ohatr' zany. Tsy fotoanan'izany zany teny ohatr' zany mot déplacé amin'ny fotoana makarary sy maharary ny olona. Marina fa tsy manana ny maty ny ministry ny fahasalamana sy ianareo rehetra izay manodidina ny fitondram-panjakana io. Marina fa mety tsy misy marary manodidina anareo matoa manao an'izany fomba fiteny ohatr' zany. Manao tsinitsinina ny maty hoy tena manao tsinitsinina ny maty ao anatin'iny horonan-tsary iny samy nahita daholo tsika ary samy naheno. Fa andro anankiray fotsiny dia eny amoron'arabe no manamboatra an'ireny vatapaty izay fandraisantsika teto amin'ity fandarina Miara Manonja ity hoe raha mandalo amin'iny faritra Ambojanahary iny, andrefana Ambojanahary iny sika dia mahita olona manamboatra vatapaty, satria zany ny anisany afera mandeha amin'izao fotoana zao, satria ny olona maty ny Covid dia tsy maintsy alevina afara ny aingana, dia fa misy vatapaty vonona ary efa misy koa commande ny olona izay efa manana ny manjo. Eo anatrehan'izany nefa dia ny isa mivoaka isan'andro isan'andro tsy mifanaraka amin'ny isa izay iana ny vahoaka malagasy ny zava-misy. Misy ny tsy filazana ny marina ary zay dia eto mahasamy teny mihitsy hoe langa ny isa izay avoaka eto. Fa eto moa zany tsy afaka ny teniny eto Miara Manonja hoe izao ny tena isa marina, fa raha ny isa ny olona maty isan'andro isan'andro amin'ireny CTC reny fotsiny na eny anatin'ny fiarahamonina reny fotsiny no isainy, mihoatra amin'ilay isa isan'andro avoaka ofisialy, dia tsy misy elanelany be mihitsiny. Nisy fanadihadiana izay natao tamin'ny herinandro ambony iny nisy olona nirahana nakany amin'ny BMH tao Isotry, dia ny zavatra inisy dia misy filarana be milahatra akataratasy ahafahana mandevina ny maty. Ny fianakaviana zany dia milahatra ao amin'ny BMH eo Isotry ho an'ny boriboritany anankidimy, voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy. Fa ny boriboritany fahaenina kosa dia efa misy any Ambohimanarina, misy BMH ao Ambohimanarina. Ka ho an'ireo boriboritany anankidimy ireo fotsiny dia filarana ny fandehanana ao amin'ny BMH eo Isotry. Ary izay filarana izay no ahitantsika hoe marobe ny maty. Fa eo moa zany rehefa milahatra eo ilay olona dia mampiorokoditra ny zavatra fampiresahan'ilay olona eo, satria ny famomeloa ary famomehy sopapa ny pilahatra hoe raha zay ianareo tsy miteny amin'ilay olona tompon'andraikitra ao amin'ny BMH eo hoe maty ny Covid ny havanareo, fa manjary mandovola telo hetsy ariary, fa tsy maintsy misy olona anankiroa farafahakeliny tonga any an-trano manao an'ilay fombafomba rehetra amonosana an'ilay razana ao anatin'ny plastika sy ny fombafomba rehetra rehefa hoe maty ny Covid zany. Raha ny tokony izy dia olona efatra no mandeha any an-tokantranon'ny olona izay eritreretina fa maty ny Covid. Nefa marobe ny olona izay maty any an-trano any tsy voaisa ary tsy fantatry ny any amin'ny fanjakana akory fa dia maty ny Covid ireo olona ireo, na dia nisan'ilay symptôme na Covid ary na hafaty anazy. Reny moa zany dia tsy tafiditra ampilazaina foana hoe tsy tafiditra ao anatin'ny isa ofisialy, fa ilay olona izay nanao PCR foana no lazaina fa tafiditra ao anatin'ny isa ofisialy. Ka raha ohatra ka miditra amin'ireny tompom-pahasalamana reny na hitsaboana an'ireny olona voan'ny aretina Covid reny dia reny no olona voaisa zany. Any ivelany any hitantsika fa nisy tao anatin'ny break news, nisy ohatra anankiray tany navoaka an'ilay plaza vaovao hoe navoaka nisan'ny olona maty, nisy 5 izy ny maty ohatra, ary ny fito tamin'izay dia maty ny Covid. Fa ny antsika le maty ny Covid no resahana eto dia tsy mifanandrify, tsy mifanandrify ary amin'ny isan'izay olona maty amin'ireny centre amin'ireny CTC reny. Entsika tao amin'ilay fandaharana izay entsika oronapeo sy horonan-tsary teo ilay izy hoe tao amin'ny CTC Arby tamin'iny andro iny dia nisy 7 maty, kanefa ny 9 no lazaina fa maty tao anatin'ny isa ofisialy. Zany hoe tany amin'ny toeran-kafa zany tsisy ny saina mihitsy, ary mahavariana ilay izy hoe fa ahoana ary ny fomba fiasa ao.
ahoana marina tena fanisana n'io isa io fa zay no mahavariana satria anisan'ny tompona ndraikitra voalohany ao anatin'izany ny ministère ny fahasalamana ny CCO anisan'ny tompona ndraikitra amin'izany ny fitondram-panjakana zany amin'ny fahalalana marina hoe firy ny tena isan'ny olona mavoan'ny Covid ny anazy moa zany dia hoe zay olona nanao test PCR ihany no isaina foana dia hoe izay no arahana ary ampanarahana amin'ny antso ataroby rehefa mipetraka any an-trano ilay olona ka marary fa izay zavatra mitranga izay no hita taratra tamin'ny zavatra noteneny ny ministra ny fahasalamana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe, tena isaona an'Andriamanitra lehibe fa mbola mena an'izao fotoana izao tsika ahafahana miresaka an'izany resaka zany, mbola nomeny fahasalamana ihany koa. Fa ny zavatra fantatra na dia ny tena raha tsy manana hoe olona tao anatin'ny fianakaviana mbola hoe tsy nisy olona namony aina fa manana namana tapaka olo-pantatra marobe manana maty be dia be ary fantatra raha ohatra ka ny isa ofisialy mbola resahako eto dia ny isa ofisialy raha natambatambatra zay nandritra ny ray volana zay nisy 590 mahery ny isan'ny olona maty teto Madagasikara maty ny Covid ary hatramin'ny netombohan'ny aretina dia efa mihoatra ny 900 na mahoatra an'izay ary mihoatra lavitra noho izany ny olona maty teto Madagasikara raha resaka Covid kanefa moa relatif be zany chiffre zany hoe arakaraky ny olona tsirairay no mieritreritra fa be na kely io ary ho an'ny mpitondra fanjakana ministry ny fahasalamana dia kely aminy zany olona maty zany tena kely aminy zany matoy izy miteny hoe tsy effroyable tsy mampatahotra zany isan'ny olona maty eto Madagasikara zany normal be zany raha ohatra ka hitatsika ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao tsy manao araky ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana satria na izy ara dia resy lahatra fa mbola vitsy ny olona maty eto Madagasikara ary vitsy ny marary raha mihoatra ny any ivelany. Ny filoham-pirenena nefa taditsika ara ny teny fa dia hoe ady lehibe tsy hita maso ty ataontsika ity midika an'izany ny tsy mitovy hevitra ny filoham-pirenena sy ministre ny santé dia eo zany ny teniko hoe ilay ministry ny fahasalamana aloha zany dia anisan'le mampijabaka sy manolo-bato mafana n'le filoham-pirenena rehefa zavatra mitranga ohatr' zao ary na ny tena le filoham-pirenena fa ady lehibe dia zavatra ho atao ty ady lehibe amin'ny aretina tsy hita maso dia tsy ny déployer tsy namoaka le fitaovam-piadiana farak'izay lehibe mifanandrify amin'izay ady lehibe any noresahana fa hoe ady lehibe atrehtsika zany mikasika ty coronavirus ty comprendre mahazo amin'izay zany le état d'esprit le mpitondra fanjakantsika androany satria raha ohatra ka miteny izy hoe ady lehibe no atrehana dia ary-madahana fitaovam-piadiana entina miady amin'izay no avoaka tafiditra ao anatin'izany ny fanafody rehetra zay tsy lanilaniana ary tokony ho ampy ny olona marary rehetra nyfantatritsika tamin'ny conseil des ministres tamin'ny tapabolana dia ny tena filoham-pirenena hoe efa misy 4500 lovenox ao satria tsy hainy akory nananisan'izany ary satria tsy nomena anazy ny tena lanja n'le fanafody omena ny isan'ny fanafody zay hitsaboana ny olona tsirairay averiko eto le isa hoe raha olona marary forme grave nresantsika eto fa ny forme légère sy ny sisa everitsika fa hoe mbola tsy nampiasa lovenox fa le olona manana forme grave sy très grave raha ny olona anankiray mampiasa tsindrona lovenox anankiroa fotsiny isan'andro nefa misy mihoatra an'izany ny hafa dia ataontsika hoe roa isan'andro no tsondroman'ny olona manana forme grave io mandritra ny 10 andro izy satria zay no traitement n'le olona zay fantatray rehetra zay nanao forme grave mandritra ny 10 andro izy nitsindrona indroa amin'io lovenox io zany hoe nila lovenox 20 ao anatin'ny 10 andro izy ny isana avoaka nefa le hoe forme grave tamin'ny herinandro iny hatramintsika miteny zao moa zany dia manodidina ny 500 dia manao calcul tsotsotritsika multiplication fotsiny no atao tsy manao règle de 3 fa simple multiplication T3 sy T4 mahay an'izany T2 raha mety efa mahay an'izany dia 20 injection tsindrona 20 ampitomboana 500
dia izay dia efa manome 5000 injection ka normal la hoy raha ohatra ka tsy fantatry ny filoham-pirenena kory satria izy niteny ozy izy hoe ampiny olona tsaboana rehetra zay 4500 injection zay tsy fantany fa 10 andro zay dia lany ho an'ny olona 500 ny tenany keo moa tsy mba zatra an'izany hoe mba manao réflexe manao calcul sy mba miasa ingana be ilay saina fa manao calcul tsotra fotsiny hoe ao anaty telefona dia afaka manao an'izay ka raha 5000 injection dia lany ao anatin'ny 10 andro midika an'izany lany tanteraka amin'ny fanafody dia tsy maintsy mandeha mitady etseroa eny fa hatramin'ny fividianana any anatin'ny tambajotra serasera reny ary ny olona manamarary normal hoy raha ohatra ny état d'esprit ny fomba fisainany ministre ny fahasalamana izay miteny fa tsisy dikany nisany maty eto Madagasikara raha mihoatra ny any ivelany ihany fa azo ny antsaina ve ny isan'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara misy 25000 habitants misy 5 tapitrisa nge nisy amin'ny malagasy eto e ary ataontsika fotsiny hoe raha ray tapitrisa fotsiny marary voan'izany aretina zany sanatria mivava dia ahoana ny fomba hiatrentsika an'izany amin'ity fampidirana ny avion avy any ivelan'ny bananaka aty amin'reto variant indien reto fa le ministre ny fahasalamana eto efa mananika ny ama centaine efa mananika ny 60000 ny olona marary ofisialy efa mananika ny 900 ny olona maty dia lazaina fa tsisy dikan'izany isa zany hoy hoe tsy manana ny maty ianareo tsy manana ny marary ianareo ary mbola tsy tonga ankoditra reo zany zavatra mitranga zany dia sahanao miteny izany sahanao ndray mato-ministra miteny izany raha any ivelany ihany hoy dia mametraka démission izy fara zavatra farakely tokony ataony mialatsiny dia mialatsiny amin'ny fomba ofisialy amin'izany zany teny natao zany fa eto moa zany sady tsy misy an'izany mahay mialatsiny tsy misy mahay an'izany mametra-pelana zany fa andrasana trongosina miala eo ary andrasana ny olona rehetra no mitaky ny fialany efa catastrophique ny situation ny gestion ny Covid eto Madagasikara ary tompona ndraikitra voalohany amin'izany ministre ny fahasalamana azontsika antsaina ve azontsika antsaina ve isan'andro san'andro noho ny tandrevaka noho ny tsy fafiany fanafody noho ny tsy fampin'ny oxygène noho ny tsy fampin'ny concentrateur d'oxygène no nahafatin'ny olona maro tamin'ity fotoana ity izy ara ny tompona ndraikitra voalohany amin'izany tsy ny marary mihitsy na ny maty ny tompona ndraikitra amin'izany fitondram-panjakana zay nilaza fa izy no miany marary rehetra ary miantoka ny maimem-pona zay fanafody sy zavatra mikasika ny marary rehetra ny zavatra hitantsika hatramintsika azy amin'teny izao ny azakazahana dia nanaovana fasana manara-penitra fasana ny firaisapo izy ny tadavinareo iray ao anatin'izany fasana zany ny maty tsy mieritreritra mihitsy na ny zavatra ataonareo ary zao ny atao hoe incompétence tena flagrante ary incompétence n'olona mpamon'olona zao raha tsy olona mpamon'olona tsy mieritreritra hoe andaontsika ianao fasana farany aingana ahafahana mandevina an'izay maty rehetra aingana ho akobona idina ao ambanin'ny tany any ambanin'ny tany ihany ny olona maty olona mbola ilana nenina fitsaboana no tadiavina dia fasana midanadana no aseon'le fitondram-panjakana ka zay le conseil mène le plutôt le ministre ny fahasalamana sy mandidina ny filoham-pirenena dia nivoaka ho azy le izy tany France 24 nivoaka ho azy le izy tsy azo comparena tsy azo ampihoarina amin'ny any ivelany mihitsy Madagasikara na nisan'ny olona fotsiny ary any Afrika Atsimo nge firy million nisan'ny mponina sud-africaine tsisy dikany zany 25 millions mihoatra Madagasikara zany tsy azo hoarina ny any ivelany mihitsy ny eto Madagasikara ary efa niteny ndray mandeha io ministre fahasalamana io fa nanao dérapage ndray mandeha ohatr'izay nanao fanoharana amin'ny tany Frantsa efa niteny izy ndray mandeha mikasika nisan'ny olona maty io hoe tsy mitovy ny any Frantsa fa nisan'ny mponina eto Madagasikara nisa malagasy tsy mitovy ny isan'ny mponina any Frantsa zany ve dia sarotra ve no mieritreritra an'izany fa raha io chiffre misy isan'andro san'andro ny pourcentage ny olona marary ny pourcentage ny olona maty eto Madagasikara dia anisan'ny betsaka io raha oharina resaka pourcentage no resantsika
ny tsika nge efa nisy fotoana efa nanontany 40% ny olona tratry ny Covid eto Madagasikara. Somary nidina kelikely izy zao. Fa zany tsy milaza akory fa dia tiré d'affaire na hoe maivana maivana tsisy ninina tokony mampiaiady tsony ty aretiny ty. Vao naika raha zay ny tokony, vao maika izay ny tokony andraisana ny andraikitra faran'izay betsaka ary faran'izay enjana. Eto moa zany nahititsika omaly hoe tonga tamin'ny fiaramanidiny ary Madagasikara ny concentrateur d'oxygène miisa 2,000. Iny ny zavatra efa nresahana ary efa nresantsika eto Miara Manonja hatramin'ny voalohany vao nanomboka ny epidemia ty, vao nanomboka niakatra be ny isa dia hoe sarotra amin'ny fitondram-panjakana ve no mandefa ny avion ny ary Madagasikara mandeha mividy fitaovana, tsy hoe fitaovana mbola komandina etseroa io fa be dia be ny fitaovana efa azo raisina olon-tsotra rehefa afaka mividy. Manao commande dia mandefa ny avion fa omaly vao tonga io zany hoe nandritra izay tapa-bolana zay na telo na rotokom-bolana zay dia efa be dia be ny olona maty zay tokony voavonjy raha ny tokony ho izy. Satria tsy nila nandrasana hoe 2000 concentrateurs d'oxygène fa misy avion ary nisy cargo zay afaka tonga teto Madagasikara afaka nampitondrana zay zaka aloha fa tsy hoe voatery niandry an'le 2000 concentrateur ary resantsika eto zany 2000 zany ke par rapport amin'ny olona marary sy par rapport amin'ny filana raha mihoatra amin'ny filana sy ny toerana rehetra zay mila ny concentrateur d'oxygène io tsisy dikany ange zany tsy mila anaovana oeraoera akory zany ary tsy tokony isesehoana sy ny anaovana feheboebona anaovana oeraoera eny amin'ny seranana piramidin'ny vato. Ny tena moa dia mijery dia me sady mivigivy hoe le filoham-pirenena dia tsy miova mihitsy ny amin'ny oeraoerany, tsy miova mihitsy amin'le fisesehoana. Mbola tsy nahita ny ivelany ihany tsika ka nahitany hoe président de république andeha hitsena fitaovana 2000 concentrateurs d'oxygène. Ny olona nge des centaines de matériel. Fa tsy fady hoe tsy afaka hoarina satria samy betsaka ny mponina any raha mihoatra ny temitsika. Fa mbola tsy nahita hoe filoham-pirenena nahitan'izany hoe président Macron na président Poutine na président républicain sud-africaine andeha hitsena fitaovana ohatry reny dia anaovana oeraoera ohatry reny asa reny zavatra reny dia asa normal atao fitondram-panjakana adidiny iny ary tsy misy tokony anaovana oeraoera sy angalana sitraka amin'ny vahoakany. Asa normal reny ary tena tafiditra ao anatiny anjara ndraikitry ny fitondram-panjakana reny. Tsy exceptionnel reny asa reny ho atsika. Averintsika tsara zay. Tsisy ma-exceptionnel an'ireny satria nanafatra 2000 concentrateurs d'oxygène efa tara reny. Efa be dia be ny olona maty ary efa be dia be ny tandrevaka. Fa be dia be ny olona maty dia ny dikan'izany tsy ilaina akory manao an'ireny oeraoera reny. Asana chef de service na directeur ny ministère zany. Asany farafabetsany zany secrétaire général na ministre ny fahasalamana manao réception an'izany entana ohatry zany. Fa tsy maintsy ny filoham-pirenena manao an'ireny satria filoham-pirenena no manao ny asa rehetrarehetra. Izy no manao an'izao asan'olona rehetrarehetra zao hitantsika isan'andro zany. Dia rehefa ohatran'ireny dia tena hoe ny asa be tokoa. Tsy reny le asa andrasana amin'le filoham-pirenena, tsy reny le ady lehibe izay matoa filoha. Ny ady lehibe izay tadiavana aminao dia ianao no mameny andraikitra ny olona tokony manao ny anjara asany ary tokony tonga daholo ny fitaovana rehetra izay ilain'ny olona rehetra manomboka amin'ny fanafody zany miassure ny fahatongavan'ny fanafody rehetra eto Madagasikara, mameny andraikitry ny olona tokony manao an'izany andraikitra zany, ny matériel ilaina rehetrarehetra. Tsika nge manana générateur d'oxygène any amin'ny hôpitaly sasatsasany. Maty reny amin'izao fotoana zao, efa ifatra amin'ny oviana moa maty, mbola tsisy mikarakaratra amin'izao. Nefa reny zavatra reny, olona teknicien manamboatra anazy fotsiny no zavatra ilaina dia efa mandeha mavonjy olona betsaka. Fa ny antsika moa tsy maintsy zavatra poerapoera nanaovana hoe tsy maintsy mipoerapoera tsika, tsy maintsy migeste tsika, tsy maintsy moeraoera ao anatin'izay zavatra zay. Tsy maintsy atao hita foana hoe iny afa miasa, fa raha zany tsy atao hoe miasa. Tsy izay le asa, ary zay ny tena resantsika eto foana isan'andro hoe tsy mahafantatra an'le tena hoe anjara ndraikitra ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana.
dia ho avy indray ny bouteille d'oxygène dia ho avy indray zany le filoham-pirenena dia andeha hoany koa fa tenenina moa zany mba teneno ihany ray izy re olona ao fa manala baraka antsika ny ivelany ange zao e ny eto Madagasikara efa zatra mahita an'izany zavatra zany fa mba hafa baraka ny any ivelany ihany mba jereo ny olona jere tsy misy an'izany hoe iny filoham-pirenena ka andeha hitsena entana ery amin'ny vato eny vatony zareo moa zany fa ny antsika dia atsoato zany satria efa asa ny eny amin'ny fasana manara-penitra koa rovina io zany notokananareo koa hoanaovanareo eraoera koa io zany zay mba nieritreritra hoe mba olona misy saina ihany ny ao anatin'ny fitondram-panjakana hoe mba mieritreritra non tsy zay le izy fa isan'andro san'andro mahita zay zavatra atao zay ary zay tsy fahalalana ny zavatra atao zay tsy fahaizana mitantana tsy fahaizana manao anticipation tsy fahaizana miasa tsy fahaizana midélégué ny asa atao olona be dia be nge ny karamain'ny fanjakana aloha amin'ny volan'ny contribuable volan'ny fanjakana volam-bahoaka nandoavana karaman'ireo olona rehetra manodidina filoham-pirenena ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra nge tsy hoe tsy maintsy ny filoham-pirenena rery na ny secrétaire général na ny dircom na ny ministre fa misy secrétaire général reny misy directeur général reny misy directeur reny misy chef de service reny misy olona mena ndraikitra manokana amin'izany fa reny olona reny raha manao ny andraikiny reny araky ny tokony ho izy mandeha araky ny tokony ho izy ny baiko dia tanteraka tsara ny asa atao fa tsy ny Miara Manonja andeha hampianatra anareo an'izany akory zany resaka administration zany nge minimum mila hay ohatran'le lalam-panorenany ahoana ny fonctionnement ny administration fa tsy mila hoe filoham-pirenena dia izy tsy maintsy izy mandeha midina makery zay mba ny teny hoe mandehana mba mijery ny réalité amin'ireny CTC reny matahotra n'le aretinareo dia tsisy mahasahy mandeha makeny intsony nefa nareo manao tsinitsinina n'le maty lazainareo fa tsy effroyable rehefa tianareo zany ho hitanareo zany hoe effroyable vraiment très effrayant ny any amin'ireny CTC reny dia mandehana mba midina eny anao daholo fitaovana rehetrarehetra fa tonga dia efa mivaraontsana ianao mahita ny mpitsabo tsy ampy fitaovana manao sorona ny ainy tao anatin'ny firy andro zay mpitsabo firy no maty enjany zany manao sorona ny ainy reo noho ny tsy fahampiany fitaovana fotsiny le izy nge sanatria mivava ohatrany hoe ironie du sort ny mpitsabo matin'le covid fa izao mavita mitsabo ny hafa izy fa rehefa ny tenany marary tsy mavita mitsabo ny tenany tsony izy dia rehefa tsy misy ny oxygène inona moa nataony eo fa tara loatra ny fahatongavan'le concentrateur d'oxygène raha ny fitsizarana nyreny zao dia efa hita hoe any evakina karatra any sava any efanaratsosina sisy vao any fotsiny dia efa lany reo asa firy nao ny eto Antananarivo nefa eto maro be koa tsy mahara tsy manana an'izany concentrateur d'oxygène zany zany fantatritsika zany oxygène tsy maharaka zany fantatritsika nge fa misy olana tamin'ny fanjakana zany resaka soam zany no mpamokatra oxygène ngeza be teto Madagasikara tsisy tsy nalalan'izany soam zany satria manana olana manana trosa amin'ny fanjakana zany orinasa zany dia tsy hitan'le fanjakana zany le fitaovam-piadiana goavana tokony navoaka n'ity fanjakana ity nitady ny vahaolana na manana ny olana mikasika an'izany orinasa zany vola lanina ninareo tsy fantatra tsony ahoana nefa raha nyity vola nampiasaina zany covid zany hatramintsika miteny zao aloha mangarahara mbola tsy misy ary mangarahara tsy ho fantatritsika mihitsiny raha tsy rehefa tsy otsony ianareo nareo moa zany tsy mety miala tsy mety manao zany démission tsy manana zany culture de démission zany tsy manana zany culture miaiky zany rehefa tsy mety ny zavatra tao dia zao ny zavatra misy hitatsika tao anatin'ny horonan-tsary teo iaho hoe catastrophique situation de Madagasikara ary raha manao projection tsika hitatsika tsara raha ny chiffre mivoaka isan'andro san'andro zava-doza misy eto Madagasikara fa dia satria ny chiffre isa isan'andro no hitatsika fa le izy zany tena hoe
miakatra d'une façon exponentielle, miakatra be ny isan'ny marary sy ny maty. Vao alina vao maheno indray fa misy namana vao maty ihany koa, izay namany miara-miasa sy mpanohana Miara Manonja zany. Miara ory amin'ireo fianakaviana manana ny maty foana isika eto, ary maneho ny teny fampiononana ny fianakaviany rehetra izay maty. Ary mampahery foana koa ilay olona marary izay mitsabo amin'izao fotoana izao, izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, mirary fahasalamana ho anareo tsirairay avy. Fa ao anatin'izay ihany koa no zavatra hitantsika hoe tao anatin'ny Conseil des ministres tamin'ny larobia teo, omaly zany, dia hitantsika hoe misy resaka vaksiny indray ao anatiny. Ary mahavariana fa teto Miara Manonja dia efa nitabataba foana hoe tsika tsy maintsy miteny foana mikasika ny vaksiny io. Ary niresaka tsika tamin'ny fotoana farany talohany nanaovan'ny fanjakana ny décision interministérielle iny hoe tsy mahazo maneho hevitra intsony ny hainao manjery rehetra izay manao an'izany faneho-kevitra politika zany. Tamin'iny andro iny mihitsy tsika no niresaka, satria niresaka ny fondation Aprily io. Zany fondation zany amin'ny fahalalana anazy eran-tany dia mpanao asa soa. Manao asa soa zany, tsy mitady tombotsoa zany, tsy mitady intérêt ohatran'ireny société reny, fa amin'ny teny français moa zany dia hoe à but non lucratif ny zavatra ataony, tsy fitadiavana tombotsoa manokana ny asa ataony teny fondation reny. Gaga dia gaga tsika tamin'ny herinandro fa dia hoe ny fondation Aprily no navita nampivory ny institution de l'État manomboka any présidence zany, ny primature zany, ministre ny santé zany, sy ireo chancellerie sy représentation internationale. Tafiditra ao ny UNICEF, ny OMS sy ny Union africaine, Union européenne, ny américaine, ny frantsay sy ny sisa. Dia ny fivoriana natao dia natao tany amin'ny siège ny fondation Aprily. Dia ny tenitsika teto hoe ny fitondram-panjakana, ny présidence dia tsy capable akory amory hanao an'izany fivoriana ohatr' zany, fa lasa ny fondation Aprily no mamory ny olona toy izany. Fanontaniana mipetraka tamin'izay dia hoe tsy crédible intsony fa izany ilay fitondram-panjakana, tsy mavita mamory an'izany olona rehetra zany. Ny présidence no tokony mitarika an'izany fivoriana goavana be zany, satria resaka vaksiny no resahana ao anatiny. Ary raha resaka mécanisme COVAX, tena anjara andraikitry ny gouvernement zany, tsy anjaran'ny fondation Aprily zany. Raha ohatra ka fanaovana vaksiny ny olona indray, azo sieritreretana hoe fondation Aprily, ohatran'ireny fondation rehetrarehetra ny ivelany reny, manampy ny fitondram-panjakana amin'ny fanaovana vaksiny. Dia gagitsika fa na ny ministère ny raramba iny ara tsy mahavita mamory olona ohatr' zany. Inona no antony? Tsy ananan'olona crédibilité intsony ve zany fitondram-panjakana? Fa iny zany dia efa nahitantsika le défaillance de l'État, tsy fahaizana miasa. Ny olona ny lasa manao ny asa, ny ara amin'ny teny français hoe la nature a horreur du vide. Zany hoe rehefa misy tsy manao ny asany dia misy olon-kafa, entité hafa manao ny asany. Dia lasa ny fondation Aprily manao ny asa mpanjakana. Dia gagitsika maly fa nisy tanatin'ny Conseil des ministres dia nisy fanambarana tao anatin'ny nataony ao anatin'ny communiqué ny gouvernement, ny Conseil des ministres iny, fa dia hoe ny fondation Aprily dia manafatra ny fanafotsiny sisa fa tsy azo ny olona hafa, olon-tsotra na ny entité hafa tsotra ny manafatra vaksiny akoatra amin'ny fanjakana, raha tsy hoe misy fampirarahana amin'ny fanjakana. Dia gaga ny tena gaga, tena gaga. Fa raha ohatra ka resaka vaksiny no resahana, anjara ndraikitry ny fitondram-panjakana zany, anjara fanjakana no manafatra an'izany. Teto Miara Manonja moa no tenitsika hoe rehefa défaillant ianareo, rehefa misy déficit ny fanjakana, dia aleo ny olona afaka manafatra an'izany no manafatra an'izany. Ao anatin'ny saitsika dia ny pharmacie, ny pharmacienne, ny grossiste mpanafatra fanafody afaka manafatra an'izany. Misy entité hafa afaka manafatra an'izany.
fa tia moa zany no fanjakana dia efa eo dia zavatra hafa ny zavatra ataony dia eto tsika dia hieritreritra amin'izay hoe aza gaga tsika satria efa nitenitsika tamin'ny herinandro fa lasa business d'état ty resaka vaksiny ty, lasa bizy ny fitondram-panjakana indray ty resaka vaksiny ty. Raha ny mekanisme COVAX dia maimaimpao ny hoan'ny vahoaka malagasy, hoan'ny vahoaka rehetra any amin'ny firenena rehetra zay sahirana mahazo an'izany mekanisme COVAX zany, maimaimpao ny vaksiny zany. Fa aza gaga tsika raha ohatra ka lasa fitadavana tombontsoa ohatra nanaovana ny CVO ty resaka vaksiny ty. Ary anisan'ny zavatra resahako androany zay resaka vaksiny zay satria hoy aho hoe taitra dia taitra ary gaga mahita ny zavatra mitranga ary confirme ny AIA ty zavatra ty hoe lasa business d'état koa ty vaksiny ty. Satria zao ny tenako mbola ao anatin'ny barreau de Madagascar, ao anatin'ny olafitra mpisolo vava, misy serasera zay atao anatin'ny tambajotra serasera zay ataon'ny olafitra mpisolo vava, zay mampafantatra vaovao amin'ireo mpikambana ao anatin'ny olafitra mpisolo vava dia nampafantatra ao maly fa dia misy vaksiny zay afaka ao atao ho an'ny mpisolo vava sy ny fianakaviany zay tenao zany. Fa mila misoratra anarana kosa farany aingana, alatsinainy izy teo, satria alefaingy farany aingana any amin'ny fondation Aprily, miaraka miasa amin'ny fondation Aprily resaka vaksiny. Ary vaksiny tsy maimaimpona ilay izy fa vidiana tsy latsaky ny ray hetsy ariary, misy 105 000 ariary, misy 17 € ary misy 17 $ na 25 na misy ihany koa 25 $. Voalaza ao anatin'izay ny générique ny AstraZeneca, voalaza ao anatin'izay anankitelo ny voalaza ao anatiny ary tafiditra ao anatin'izay koa ny Johnson. Ary ny tiana tenenina ao anatin'izay dia hoe tsy maimaimpona io, irahana miasa miaraka amin'ny fondation Aprily ka zay mpisolo vava zay tenao vaksiny dia miresaka ary manoratra anarany farany aingana ao amin'ny secrétaire ny ordre ny olafitra mpisolo vava. Ny tiako tenenina ao anatin'izay tsy ny hoe ny fanaovana vaksiny no kianina fa le business ao anatin'izay, satria tsika raha manao compte bortre, atao compte bortre fotsiny resahana fatria raha tena compte tena ara-dalàna ny resantsika, raha resantsika fotsiny hoe 17 $ fotsiny ny vidin'izany vaksiny zany, manodididina ny ray hetsy ariary zany. Raha ny vaksiny zay tadiavina eto Madagasikara, ary ny magaga moa zany dia hoe contact direct amin'ny ordre des avocats no ataon'ny fondation Aprily, ary mino fa amin'ny olafitry ny asa hafa na amin'ny sehatra hafa dia lasa miserasera toy izany, manao commercial, misy mampiasa commercial ao anatin'izay, manao an'ilay serasera fivarotana vaksiny dia manao kajikajy tsotsotra tsika. Raha eto Madagasikara raha olona ray tapitrisa no eritreretina fanaovana vaksiny dia ataovy ny kajy, ataotsika ny kajy ao anatin'izay tsotsotra kely hoy dia hitatsika fa any amin'ny 374 milliards d'ariary. Olona ray tapitrisa fotsiny zay anaovana vaksiny zay ka mifidy vaksiny daholo ireo olona reo. Araka nambarako teto hoe raha ny tokony izy ny mekanisme COVAX tsy vidiana, kanefa ny fondation Aprily zany zao dia efa miteny fa zay tenao vaksiny dia vidiana ny vaksiny. Zay ve le ny fanarahana tao, zay ve le tao anatin'ilay fivoriana goavana be natao tao. Fanontaniana mipetraka mangarahara no tadiavintsika eto, samy te ho sitrana ary samy te azo zany fanefitra ny vaksiny zany tsika, fanefitra n'izany aretin' zany tsika rehetrarehetra amin'ny fanaovana vaksiny. Ary zay zavatra zay tsara fantatritsika eto amin'ity fandarana Miara Manonja ity, satria isika eto mihinana mambolony ary misy marobe ny zavatra zay mandendeha any ambonimbony any zay tsy fantatritsika. Ary azo tenenina fa ny antony mpisinty fandarana Miara Manonja ity dia tadidio tsara fa hitarihana tsika hiteny, idénoncer ary masa miteny zay zavatra tokony tenenina, nanokatra n'ilay fahalalahana izahay, miaro an'izany demokrasia zany zahay, ary maprisika ny olona ampiatra an'izany fahalalahany zany, fahalalahany teny, fahalalahany mahazo vaovao, fahalalahany ny hainao manjery, fahalalahany rehetrarehetra zay azo resahana. Fa ny zavatra misy aloha dia zay zavatra andresantsika zay hoe lasa
sanatria mivava zany dia lasa au business d'état zany ty resaka vaksiny ty. Ary mbola mampana ao anatin'izay dia fantatritsika fa nivelany ihany tsy ampy ny vaksiny, eran-tany tsy ampy ny vaksiny. Ho aty amin'ny Afrika fotsiny dia tsy ampy ny vaksiny ary nolazaina fa ny Afrikanina dia anisany tena miady amin'izao fotoana zao hoe atao ankilabao satria kely dia kely ny quota azon'ny firenena Afrikanina. Ary Madagasikara moa tsy mba nisy misitraka an'izany hatramin'izao satria ny tamatama le mpitondra, tamatama ny fanaovana le procédure comme mécanisme COVAX dia zao zany azontsika le izy. Hay moa zany ty resaka ty zany resaka business amin'izay zany le resahana eto dia zay no mijustifie le tsy fahazotony le filoham-pirenena anao farany aingany le procédure COVAX. Mbola nijery lalana ka ianareo zany hoe aizany misy vaksiny azo moramora kokoa dia azahoana tombontsoa sanatria ny vava dia ilalao an'izay amin'le vahoaka malagasy. Oka liretsy efa ampy zay maty be dia be zay, efa ampy zay olona marobe marary amin'izao fotoana zao zay. Atao fanafody sy zavatra tokony ilain'ny vahoaka no atao aloha e. Ok zay le fanaovanareo an'ity business d'état ty. Ok zay fa tena zava-doza be. Averiko eto le resaka resako zao hoe raha ohatra ka $17 fotsiny vidin'izany vaksiny anankiray zany dia $17 ampitombotsika raha ohatra ka avadika amin'ny vola gasy zay dia 22 000 francs na 2400 ariary. Dia zay ampitombotsika hoe raha olona andeha hotsondromina eto satria raha ny tanjon'ny firenena rehetra dia hoe ny 60% ny 80% ny vahoaka ny tokony tsondromina dia misy an'le immunité collective ao amin'le firenena dia azo antoka zany fa dia tsy dia grave be intsony le valanaretina. Ka raha ohatra ka olona 1 million no eritreretina ho tsondromina eto Madagasikara dia teneniko teo dia mahatratra 374 milliards de francs ny vidin'izany vaksiny 1 million raha ho an'ny malagasy zany. Fa eto moa zany ohatra ny nofo be zany hoe malagasy ray tapitrisana andeha ho tsondromina. Fa zay olona amin'izao zany zay ny mpisolo vava zany zao dia efa afaka eritreretana fa afaka manao an'izany satria manana an'le fahafahana hividy an'izany vaksiny zany ny mpisolo vava. Fa ny mahavariana dia le hoe fondation Akbarali no mifandray amin'izany ho lavitra zany ary fidiny zany fanafody zany vaksiny ho atao zany. Ka zay le tenen'le ministry ny fahasalamana hoe tsy effroyable ny maty eto Madagasikara. Satria efa mieritreritra zavatra hafa ianareo, efa mieritreritra zavatra azahoana tombontsoa ohatra n'le CVO dia lasa CVO plus. Zao ke tsika malana zany CVO plus zany nge ny fanjakana no vidin'ny CVO plus eo amin'ny fary malagasy. Volam-bahoaka ny vidianana CVO plus. Io mbola angatahanay solombavam-bahoaka io hoe ahoana no mikasika an'io. Volam-bahoaka ary volam-panjakana no hividiana amin'ny fanjakana CVO plus any amin'ny fary malagasy. Fary malagasy mbola tsy fantatra hatramintsika amin'ny teny zao hoe iza marina no associé ao anatin'izany fary malagasy zany. Dia le CVO plus io hitantsika io misy amidy any amin'ny pharmacie ihany, amidiny 12 000 ariary raha tsy diso. Fa misy zaraina maimaimpona any amin'ireny mpiasam-panjakana reny, fa misy koa mpiasam-panjakana tsy misitraka an'izany satria ny antsika eto dia misy foana ny fanilikiliana sy ny tsy fitoviana, traitement inégalitaire ny rehetra. Mitovy an'le décision interministérielle ihany io, le mivoaka miditra ohatra ny lelonjaza, mitranga miseho mitranga mihemitra eo, dia namoaka décision interministérielle zay mbola lezaintsika ihany koa fa mbola tsy manaraka ny lalam-panorenana ary mbola inégalitaire ny disposition zay raisina ao anatiny. Tsy mifanaraka ny lalam-panorenana ary tsy misy base juridika satria resantsika eto foana ary tsy maintsy resantsika foana zay hoe tsy manana base juridique, base légale zany lalàna mikasika ny état de nécessité sanitaire zany. Anao fivoriana manomboka raha mitalata zao ny solombavam-bahoaka raha ohatra ianareo capable dia alefaso any amin'izany solombavam-bahoaka anao session ordinaire zany lalàna fehizoro loi organique mifehiny zany situation d'exception mba hifanaraka amin'ny lalam-panorenana zay ny laninareo fa manala baraka sy mampibarabara ny olona mahay lalàna zavatra ataonareo. Dia mba itsio arak'izay ny
ny lalàna rehetra na ny arrêté-na ny décret fa référence diso nataonareo lalàna tenentsika fa lalàna bobongolo io zavatra ataonareo io. Zay no fananjara fitenenako androany a efa tonga eto ny sombravam-boaka avy any ambanivohitra namana Rodin. Io koa anisany mavitrika io ary mafana fo dia omentsika ny fitenenana dia mametraka amin'ny veloma finaritra ho antsika rehetra indray ho amin'ny manaraka. Misaotra honorable maître Yanitra na me vavitokana ity ary mafana fo amin'ity vavitokana tena izy natongavan'ny nanomboana ny Miara Manonja dia tena vonina satria ity tanindrazana ary ity vahoaka. Ora zakio ny tena raha tonga eto dia tsy natao député ia ho anao rahoera fotsiny na sanatria hiaraka amin'ny mpitondra fanjakana dia ilaza ny zavatra anaiky izay zavatra tsy mety ary amandalitra amin'ny vahoaka. Tompo lasy tompo vavy ampifaliana mandrakariva no iarabananareo zay manaraka tsy tapaka an'ity Miara Manonja ity na aiza misy anao. Faly zay mame vaovao ary milaza marina amin'ny zava-misy mba hahafahanao mitsakotsako ny zavatra hoentina eto. Misaotra maître Yanitra namoaka n'le resaka fondation Aprily. Tsy laza be dehibe amin'io fa be dehibe ny lazainy teo fa ny tiako ampiana fotsiny maître dia izao zava-misy. Zany resaka association manao asa sosialy zany samihafa zany amin'ny any ivelany sy ny eto. Fa ny eto dia resaka fitadiavana, ny eto resaka fanambakana. Tsy ino ve ianao ary mety mitovy amiko ianao mianao io fa atsoatsy na arioary takalopatsa vidim-pinanana mety 4 hectara indray ny tany ho raisy zany fondation zany fa raha manodidina Antananarivo anao dia nahazo daholo ny eo. Tenenao aminy aiza daholo reto zavatra eto fa tsisy tsy diran'izany association zany fa resaka itondrana ka zay natahorako amin'ity vaksine zay na fa hoe izy ny antoko itikatra satria raha amin'ny lalana européenne tsy tazana any le association fa ny amkarana maly ianao nahita n'reto vorina miara mizaka mampalahelo mijery azy fa mbola nahita koa anao fa mbola tonga aty ihany ao anatin'ny association mitaky an'izany hoe inona no atao mifizaram-bary sy ny karazana. Zay ny amin'iny ataoko hoe aokotsika samijery ary ho taitra tsy atorotoro mahita ny zavatra io fa raha ohatra mindesahan'ny maître Yanitra ka ny avocat no menan'io mba ahoana reto mahandro, ahoana reto mpandohetra tsy manan-kialofana, ahoana reto vaoaka malagasy tsy mihinan-kanina tsy maninona zay hiarany aretina mandevona satria tsy manana zavatra tsaboana teny, tsy manana. Inona no ataony eo ny anona hoanina raha manahirana ianao mangataka tsy mahazo ninona izy ka izay no mahatonga hiteny somary hidirako ihany le fasana firaisapo manara-penitra gaga ianao ary sahirana ny saina dia ohatran'ny mipetraka tamin'le resaka lalàna nataon'izy dimenada ihany le izy fampitahorana dia milaza koa ty fasana adina rehetrarehetra adina ny tractopelle feno manara-penitra ity dia ohatran'ny falazana fa fampitahorana ihany koa ny marary azy amin'ny be dehibe mankaty aminay aty amin'ny hôpitaly fa mba ataovy any tanàna any zay mety satria zay tonga eto dia ampitahorana amin'le izy fa azy adiny fa hoe raha sanatria nareo ka maty fa vonona ry fasana tsy zavatra mamparahitra mampakoditra ny lazaina an'le izy hoe ianao marary andeny amin'ny hôpitaly dia tonga dia vetivety eo sanatria mivavaka tsy ampy zavatra enti-manana na inona dia tonga dia hoe efa miomana io zany nitsena ny sainao voalohany fa tsy ma hoe encourageo le marary atsanjaka ny sainy fa vao marary izy dia nieritreritra ny sainy dia tonga dia le hoe efa miomanomana ry ny filoham-pirenena andrajoelona manomana le fasana dia efa miomanao zany sy mitera ho an'izay miditrany amin'izay koa mba mihena ngamba satria ahena foana ny sitrana sy ny hoe ty sitrana ty maty mihena raha jerena ny
statistika ny olona maty sy marary tsy milaza marina fanjakana mbola lazainay foany zany fa zay io dia manana interlocuteur be dia be manerana Madagasikara mieno sy milaza ny zavatra misy amin'ny zavatra mikasika ny tearetina itikatra ny zavatra tiako tenenina amin'izay fa ohatra makarary andony mieritreritra an'ilay efa vita le fahasalahoana vao marary ianao zany dia any ariny eritreritra fa tsy ma hoe inona ny encouragena inona natao fanjakana inona no entin'ny fitonam-panjakana ty hitsabonina nyrety vahoaka malagasy reto mba tsika an'izany faty zany 26 millions nge sika fa tsy maolona amina million maromaro tsy fantatritsony nisany era-tany fa isika 26 millions nisy amin'ny malagasy ao zaza ao ny olona mbola tezaina ao ny efa antitra ao ny efa ohatr'izay dia manahirana n'ilay fitondrana no mitsabo an'ireo sy manara-maso an'ireo fa ampitoviana le hoe atsika reny no mizaka anio fa tsika reny manana maty fa ny any an-dafy be dia be ka izy amina million fa ianao raha vitsikely tika tonga dia fantatra hoe ohatra n'iza zany le malagasy maty nandao an'ity tany ity maty tsy lera ozy le ramana tena maty tsy lera izy tonga dia zay tonga vao miditra le hôpitaly ianao dia tonga dia saina tonga dia any amin'le fasana za tsy hoany maty any an-trano dia nafarana fa dia mitodika ihany amin'ilay le concentration d'oxygène le respiratoire sy le amin'le oxygène dia menao 2000 ny nafarana 737 ny nandeha dia firy zany ny zakan'iny dia tonga le 200 tonga tsy ny hafahafa ve zany inona avy zany ny entana ny entin'io fa raha mitondra mpandeha ho any amin'ny 250 230 no entiny makany mivoyage amin'ny long courrier direo ny tonga fa napagaga dia hoe le tonga le filobenena mitsena fa tsy mba nilaza hoe taloha izy monko mbola miteny le hoe reto fanampiana nanafatra be dia be zahay mijoro ao le ambassadeur avy eo ndray tonga dia misy manogany ery akaiky manogany hoe tany amin'ny Alibaba reo fa tamin'ity tonga dia nasiana tsy saromana mihitsy sarotsinao foanana sarotsinao tsy iseho teo fa retosika ato antin'ity fa dia nanofatra nrery 2000 zay vetivety eo dia tafana fa mbola andeha io rapitso aka oxygène andreo matolo filoma amin'ny bahoaka izy ity tsetsatsira be na esenosy be fany amin'ny firy 1000 kilometra no alaina fa ngaty zakandray mitondra le izy raha zay zavatra zay dia menareo zay fa le respiratoire mbola tsy ao anatiny keo zay no andehanana any za zany metimetreritra zany eritreritra io hoe sao dia mba tsy zay ihany ny di fa raha niainokabaran'le filoha tamin'le hysteria dia milaza fa etsehana daholo ny ministra kotsa rehetrarehetra dia le vola tamin'ity resaka fanampian'ity indray zay azo ho ahodina satria izy fa mikotsa ohatra zaza misy kotsa maromaro mikasika manao kianja manara-penitra dia hoatotona amin'izany le vola andana dia aloviny an'la fa misy rapport any atsoatsy firy ny kianja manara-penitra vita aiza amin'ny raha zay marary eo ala aloha fa niandany iny roplanina vonjeo ray zay manay ihany amin'ireo olona sinoa be dia be reo satria fa nitaraina le mpiasa ny lalan'ireo taloha miala ny Chine dia mandeha amin'ny Afrika mankany Addis Abeba fa isan'andro an'andro zomasy latsinainy eo revo tazanao ambolohanao ndroplanina miaingy tonga vao maraina miaingy amaraina miaingy amin'ny roa reny no andehanan'ireo sinoa fa avany izy direct mankany Addis Abeba na any Kenya dia tonga dia tafiditra te Madagasikara entin'io roplanina io zany eritreretina sao dia mbola misy sinoa maromaro alaina hiasa ary ny mody aiza diniko ihany keo fefa maro
ny sinoa efa nahazo nationalité malagasy, efa mitondra anarana Rakotomalala le sinoa tsaongy, efa mamana razafindra be, fa rehefa antaninao izy zareo mipetraka ny aninona tsy fantankeo fa za namana manama zay filama manina azy mana satria matahotra ny sovita le tatitra tao amin'le izy satria le vola efa miodikodina ao anatin'izay zavatra zay le voda fanampiana na inona le zany mitondra fanjakana na inona miodina ao anatin'ireo fanamboarana kianjo sy ireo zavatra nampanantenan'ireo zay ampanetsehana ministra kotsa rehetrarehetra anao angakaingana reo fa misy roplanina anaovy zay zavatra rehetra azo atao azy senina dia vidio aloha fa le hermady tsy mandeha amin'izao fa le hermady a mila volam-bahoaka zay any voaka malagasy eo tsy ohatran'izay ihany le fa ohatrany teneny namana fidelina teo ihany le hermady omaly fa adinona ny teny io me fantakina tamin'ny fitondram-panjakana ty izy manangana nyty le hoe ao anatin'ny ty napetraka omaly samifidina fa ao anatin'le samifidina ve mba tenenina ngia procureur tafiditra ao anatin'ny programme nakaiza vidin'ny force hoanina nakaiza vidiny bois de rose satria fa mitrandraka gros dossier ianao grand dossier rehetrarehetra zany efa omaninao dia zay omaninao fa atakiny malagasy reo tsy afaka andoha malagasy reo manaraka zany ny fanapahana ny fahitalavitra ny kanaly sata nahazo tatitra taminao namana manamboninahitra mba miresaka amin'ny tena ay fananina zany nanapahana fa tsy avela eno an'ireny le maramila sy diany reny mba fanampiana azy any ambanivohitra satria reny mahazo an'le kanaly sata mahazo parabole mahazo Star Times reny no mameno azy any an-tanàna mba ahafahany manaraka ny vaovao-pirenena fa tapena an'le fitondrana ny sofon'ireny lehibe ao anaty ty manompo an'ity fitondrana ty aiza mihainao an'io satria reny no henon'ny olona vao misoka renao any ambanivohitra dia jerenao MBS mijerenao Star Times anaraka nyty fandarana tony mialalany ny fiainam-pirenena fa tapenana ny sofony tsy heno zay ny tenana zany hoe ny namana zany anakrozy nyresaka hoe zay ene no nahatonga an'io ho tapahany tsy afahan'le olona maramila na gendarme na reo tompoanareo any amin'ny district rehetrarehetra miasa any tsy anaraka an'io satria mety manova ny sain'ny olona io mba malala ny raha-pirenena izy ary tamin'izany na inona n'le teny hoe ny andamin'ity anay eny na zandara io na maramila io na paramedy io eny nareo rehetrarehetra dokotera sy ny karazany 2020 mbola tsy voaray mbola maro aminay tsy naray tsisy io neny moa zany 2021 mbola tsy fantatra ihany keo ka zay mahatonga iteny hoe sadasada manahirana be le saina mieritreritra le izy hitondrako ny sainao mampalalana anao fa zany ny fiainana misy eto Madagasikara marary ny sainao amin'ny maha solotena solom-bavambahoaka ny tena fa raha miteny ianao na miteny fotsiny ianao tsy teny fotsiny hoe apahany kely fotsiny meko hoe reo député miaraka amin'ny fitondrana na ohatrahako zao arivo mambo mbola ampidiriko kely fotsiny entre parenthèse mba managny anga député mba avondreo le vahoaka fa mijaly fa ianao anatin'ny fitondrana afaka manapaka nareo ataovany zao mba atao tombotsoa samy miaro ny tombotsoany fa izy avelan'ny tena reny niady an'io ampahorina le vahoaka ampahorina ampijaliana le vahoaka ifandresana ihany omaly antsony tompona ndraiky sa fa hoe dedavana vahaolona fa tena tsy mety izy keo raha malala fa tsy mety dia hitantsika fandehan'io amin'ny terinandro ty fa ny olona tokony hivelona hiaina hiasa hitady vola amelitena ny aretiny ampahany hitantsika ho aty herinandro ty ndray fa anomboka izy rapitso ho avy eto ny corona rapitso efa miomanany efa tamyandray zany amin'ny zoma arivo fa mangia Madagasikara izy amin'ny sabotsy be ny zavatra tiako lazaina raha ny fiainam-bahoaka ny jereny raha Madagasikara
fa mbola tafiditra ao anatin'izany any tadidiko tsara mihitsy ministra ramatoa ministra sy ministra fahasalamana tamin'izany inona ny tena mitondra corona eto Madagasikara ny transport ny roplanina sy ny sambo ary ny vy mitodika angiaka vao napetraka ao maly any sanifinina dia reo tomobile be dia be vao tongo reto amidy eto Madagasikara fa amin'anjato isaky ny tonga ny sambo lazainareo fa reo no mitondra corona ny vy ela be vao afaka ny corona entinany avy any Allemagne na avy any Europe fa mba inona ny nataonareo tamindreo avela hiditra zay ho an'ilay teneniko an'izy hoe mangataka mihitsy mba afaka tsara tena ve ny folo alina reto be boto sy be kitana rehetra hoe tena le gasy no vonona fampidiriny daholo ny aretina ny olona ny andaho mitsabo tokony zay ny raha atsika menako satria nareo hoe ho an'ny malagasy hiaro malagasy fananana fa le malagasy aniaka entina daholo tafiditra daholo le aretiny tonga ondray indray io roplanina mitondra satria tsy maintsy hitondra fahatosino avany io amin'reto mpanobiziny reto rakoto vosy ry izy tena ny ry tutozafy ry ianina efa nazy passeport malagasy avany satria aiza diny fa ny ambassadeur antsika manahirany ambassadeur any azo io fitonana lovina ihany keo zay tompoko lasitoko vavy na azoko tenenina ny entina ho anao sakafo maraina androany amin'ity andro alakamisy itikatra efa tonga eto koa ny namana mavitrika avany Ambohidratrimo any manan'olona zany satria samy mihaza samy mitadika vao entina ny soavana nyity malagasy itikatra mialatsiny raha somary valapatra kely satria marary ny fo mieritreritra nyty fiainan'ny malagasy itikatra fa aloha mba mety mbola ho betsaka ho zay zay tsy vitako mbola maromaro reny ho avy eto efa akaikeo efa miaka reto ambola latabatra koa namana avy ny Ambohidratrimo ny député Ambohidratrimo anao fitenenana fa miandranao voaka malagasy misaotra député Zoky Rodin misaotra mameny fitenenana miarabantsika rehetra zay manaraka ny fandaharana miarabantsika rehetra ihany koa zay manome aina ny fandaharana sy mandray anjara amin'ity androany ity mirary hatrany ararotina ny fandraisana fitenenana salam'izao irariana hatrany soa ho atsika rehetra naiza misy atsika ho lavitry ny aretina hoy isika malagasy hoe angidy lavitry ny faty tena amin'izao fotoana izao vao tena tsapatsika ny lanjan'izany oam-pitenenana sy haiteny malagasy milazan'izany ary tena mivoaka avy aty am-po ary ampitiavana tokoa ho itenenana an'izany hoe sitrana soa ireo zay salama ireo zay tsy salama ary ho lavitry ny faty isika mialagasy loha hevitra vitsivitsy no hoentiko eto androany zavatra hitatsika faraparany teo na nataoko hoe namehezatsika ny zavatra nyainatsika izao ame ara-pahasalamana zao tato anatin'ny herinandro vitsivitsy faraparany dia ny fahatsapatsika fa tena lasa fitaovana ampiasaina amina sehatra isan-karazany ampiasaina amina zavatra isan-karazany ary ampiasaina amina tanjona maro ity aretina ity ary samy manana ny tandrify azy ny sokajin'olona kana indrindraindrindra lasa fitaovana fanararoatra fanaovana afera tampoka fanararotina zavamisy fomba fiteniko moa tatoatony hoe manararopaty ary indrindra lasa fitaovana fanafenana ny tsy fanarahan-dalana rehetra izay ampiasainy ny fitondram-panjakana hitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao lasa fitaovana politika satria hitatsika tato anatin'ny andro vitsy farany fa ngeza indrindra zao dia ilaina saika nampiasana azy tena efa nampiasaina mihitsy moa raha ny tena marina hoentina ampiarana ilay fanjakana jadona ilay fahefana ampiarana amin'ny alalan'ny didy jadona tamin'ny alalan'ny fanafoanana ireo endrika fanehoan-kevitra isan-karazany teto amin'ny firenena natao fitaovana politika satria
natao hanampenana ny vavan'ireo zay tsy mitovy hevitra ara-politika, natao tsy ahenony ny vahoaka indrindraindrindra ny hevitra sasany izay tsy tiana ho tonga any am-pototsofon'ny vahoaka, satria efa fantatsika fa ny vaovao sy ny hevitra sy ny ady hevitra izay mandeha ka tsy tiana ho tonga ny am-pototsofon'ny vahoaka dia fitovidiana ireo haino amanjery ahafahana mandefa azy, indrindraindrindra ny haino amanjery mpanjakana izay ananan'ny rehetra ny akolafikery rehetrarehetra zofeno sy mitovy ny tokony ampiasana azy mba hanana ny olom-pirenena tsirairay avy koa zofeno sy zo mitovy ny amin'ny fahafahana mahazo vaovao mitovy hoentina mandray anjara miaraka amin'ny fitantanana amin'ny firenena. Ireny rehetrarehetra ireny no nitapenana tamin'ny alalan'ilay fikasana na ilay ataoko hoe fanapahan-kevitra, endrika fanapahana mihitsy moa izy décision izay niraisina tamin'ny herinandro toy izao nentina hanampenana ny vavany rehetra, ary le izy zay no mahafitaovana politika ilay valanaretina dia napetraka na zavatsara fa noho ny amehana ara-pahasalamana, ary eo dia manamafy zay ny amin'ilay filazana ny hoe ny amehana ara-pahasalamana, ny amehana rehetra izay mitranga eo anivon'ny firenena dia efa voalaza meloa, efa voafaritra meloa any anivon'ny lalam-panorenana sy ny lalàna isan-karazany ny tokony hiatrehana azy, ary amafisiny eto ny voalazany solombavam-bahoaka anitra teo ny amin'ny hoe tokony isin'ny lalàna fehizoro, ary tsy maintsy anaovana lalàna fehizoro hoentina miatrika an'izany, ny tsy fijoroana io lalàna fehizoro io, ny tsy fametrahana volan-dalàna anararotana an'izao fivorian'ny solombavam-bahoaka ho avy izao, hanaovana n'io lalàna fehizoro dia mbola endrika tsy fanarahan-dalàna anankiray ary endrika mampandringa ny fitantanana ny firenena amin'izao endrika amehana iainana eto Madagasikara izao. Ka anamafisanay zany ny amin'ny hoe mbola atao fitaovana politika hatrany, efa trany am-boalohany efa tany amin'ny taona lasitsika nefa niresaka an'io efa tamin'ny endrika isan-karazany samy manararaotra daholo ny isanambaratonga na ny fahefana faran'izay any fotony aza, indrindra moa ny fahefana faran'izay any atapony, samy nanararaotra an'io aretina mandringa an'io daholo mba ahafahana miala bala ara-politika, mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra ara-politika tsy araka ny tokony ho izy sy ny sisa sy ny sisa. Fa teo dia nilaza ihany koa hoe lasa fitaovana fanararotan'ny tikely ity resaka amehana ara-pahasalamana ity, ary lasa ararotina anatanterahana zao afera-maizina sy afera-maloto hoe tseroa izao. Betsaka ny zavatra efa nitanterana teto, betsaka ny zavatra efa mivoalaza, fa raha ohatra ka efa tratratsika ny sasany tamin'ireny, efa nivakitsika batsilana ny akamaroana izy ireny ny eo amin'ny fomba mamoehatra natanterahany sasany azy dia ararotina indray izao valana retina Covid-19 izao hoentina ahitana fomba hafa manatanteraka an'izany afera-maloto zany, ary iza mahita mety ho zany mbola mahatonga ny sistantsika mbola tsy mihidy mandraky tiany androany, mbola iverina amin'iny resaka iny amoa rehefa avy eo fofaranako aloha ity loha hevitra anankiray ity. Ny teny aty hoe natao fitaovana hoentina manafina ny tsy fanarahan-dalàna rehetra eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ihany koa ity valana retina ity. Tsy gaga sisika raha tamin'ny herinandro ambony tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana ihany koa dia naheno fa hoe noho ny amehana ara-pahasalamana isika nangataka foana mangarahara hatramin'izay nangataka tsika hoe asehoy ny mangarahara amin'ny fitantanana ny teti-bola ho amin'ity ady atao amin'ny arety mandringana ity, teti-bola ho ihana dia hoe efa fantatsika raha fa ny anatin'ny teti-bola mpanjakana dia efa azo lazaina hoe tsy misy teti-bola matotra ho an'izy io, nefa na izany na tsy zany tsy maintsy misy vola voakirakira ao anatin'ny fiatrehanana io, misy miditra ary misy mivoaka
zay no atao hoe voakirakira ka raha nangatakatsika ny mangarahara amin'izay hoe avoay fatapoko fatapirenena ny solombavam-bahoaka dia nyantso hoe aoka ny tompony andraikitra anivon'ny ministera fitantanam-bola amoaka ny marina rehetrarehetra ary ifanatrika raha ilaina vonina ifanatrika solombavam-bahoaka amin'izany afahana milaza ny marina afahana mikaroka ny marina fa indrindrandrindra apita izany marina izany amin'ny vahoaka rehetrarehetra inona nefa no mitranga tamin'ny herinandro ambony raha mangarahara hoy aho no nitakitsika fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana any amin'ny farany ambony no mivoaka ny amin'ny hoe na dia ny fividianana an'ireo fanafody sy fitaovana iadina hoentina miady amin'ny valanaretin'ireo azy dia nanapahana hevitra ny amin'ny hoe tsy ampanarahana ny fepetra sy ny dingana mifeny tsy hanambary-panjakana fa nomena lalana ny fitondram-panjakana ividy mivantana an'ireo fitaovana sy fanafody ireo any amin'ny izay hividianana azy zany hoe vao mainka nararotina ilay ame anara-pahasalamana vao mainka natao antony ahafahana miala amin'ireo fepetra zay mifeny tsy hanambary-panjakana resaka ady amin'ny aretina covid-19 coronavirus ty anie tsy resaka hoe amanetsiny tsy resaka hoe amanapitrisany kely fa mandavitrisany maro dia maro ny resaka eto ary ny fahafahana miala amin'ny fepetra sy amin'ny dingana tsy maintsy arahana amin'ny fanaovana tsy hanambary-panjakana dia mifanalavitra be amin'izany tarehimarika izany ka eto izay dia manaitra ny sainy rehetra hoe tsy ny fanaovana tsy mifanafoanana ny fepetra amin'ny fampanarahana ny lalàna ny fampiasam-bola mivoaka avy eo anivon'ny fanjakana ny nangatahanay fa ny fanaovana mangarahara ataovy manaraka ny fepetra sy ny dingana rehetrarehetra izay mifeny tsy hanambary-panjakana araka ny tokony ho izy ny zava-misy rehetrarehetra ary atao fantatry ny vahoaka fa tsy atao ohatra ny mandeha any amin'ny épicerie mividy concentrateur d'oxygène dia ohatra mandeha any amin'ny épicerie mividy fanafody isan-karazany dia manao tisinday aiza moa tsy menimenina vahoaka aiza moa tsy ihany vahoaka ary aiza moa tsy ikaroka izahay ijery izay marina ny hoe sosanatry mivavaladiany lela ity lasa business ho an'ny efa manana ihany ho an'ny mpandrahara izay tokony hitovy leta amin'ny vahoaka rehetra ihany amin'ny fiaran'ny fiatraikan'ny aretina sy ny valanaretina eto Madagasikara ary ny madinika ihany no voataingina nefa tsy manana ihany no mbola tsy mahita izay atokona fa ny fitondram-panjakana manararoatra an'ilay valanaretina ka mandray an'izany fanapahan-kevitra izany amin'ny alalana filakevitry ny minisitra loha hevitra anankiray anohizako azy dia ilay resaka teo efa saika nidiran'ny député Rodin tamin'ny Atsipriany ihany moa izy teo momba nyity sisy tany tsy medy ity momba nyity fiaramanidina mbola mivezivezy ety seroa ity za mbola manamafy fa nany eto atoerana na ny avy any velany rehefa midy analamanga dia aoka hidy analamanga rehefa midy Madagasikara dia aoka midy Madagasikara fa tsy hoe ny eto Madagasikara idina analamanga rehefa eny amin'ny arabe fa rehefa ny anabakabaka dia misokatra ho an'ny rehetra analamanga toy izany koa ny ao amin'ny sidiny iraisam-pirenena vao androany maraina tamin'ny 7 minitra teo ny sidina Air France anankiray indray niditra tao amin'ny tseranam-piaramanidiny vato tao tsy cargo io aloha tonga dia alefa meloza resaka izay fa fiaramanidina tena mitondra mpandeha mbola tsy afaka miteny aloha zay hoe firy indray mpandeha mivoaka tao sy ny sisa fa nisy zany androany maraina tamin'ny 8 teo ny mampime ao anatin'ilay resaka dia izao namoaka fitsipika sy ny fepetra tsy maintsy arahana ny filohan'ny repoblika tamin'ny alalan'ilay fandaharana manokana nandraisan'ny fitenenana andro maromaro lasa izay amintsika ny tenina filohan'ny repoblika izany tonga dia lalàna natao ampiarina fa tsy natao iadikevitra na natao iadimbarotra fa kabariny filohan'ny repoblika tonga dia midika ho lalàna natao ampiarina fomba fampiarana azy
manaraka ny lalàna izay misy ihany koa. Fa ny mahagaga dia zao, rehefa samy mahitsitsika fa tsy ampiarina ilay kabarin'ny filohan'ny repoblika, tsy nampiarina ilay didy sy fitsipika navoaka ny filohan'ny repoblika nandritra ny fandraisan'ny fitenenana, dia samy manavotry ny ainy sy samy mitady fialan-tsiny daholo indray ny tompona andraikitra isan-karazany ao an-dapa ao. Dia gagitsika rehefa manao fialan-tsiny tsy ofisialy akory, fa ny anatin'ny tambajotra ny tompona andraikitra anankiray ny amin'ny hoe nisy ange fiaramanidina efa nisy sidina efa ny fanarahana tamin'ny fitondram-panjakana vahiny efa ny elosi sy sisa tsy hiaran'iny lalàna iny. Ore olona e, amin'ny fandrafetana fitsipika sy didy aman-dalàna dia fatatsika tsara fa misy ny faravahan-keliny izay tsy maintsy eritreretina ary na tsy voasoratra aza dia izay no izy. Dia ilay hoe izay didy aman-dalàna mivoaka androany dia efa manafoana izay mifanohitra amin'izay teo aloha. Tsy misy exception, tsy misy fanavahana io na avy amin'iza na avy amin'iza, na ho an'iza na ho an'iza. Fa rehefa mivoaka na amin'ny endrikinina na amin'ny endrikinina ny didy sy ny lalàna sy ny fitsipika, rehefa tsy misy filazana mifanohitra amin'izay ao anatin'ilay fanambarana dia izay ny fampiarana azy. Averiko, tsy misy fanavahana io na malagasy na vahiny, tsy misy fanavahana io na mpitondra na entina, fa natao an'ny rehetrarehetra io. Ary raha nahenontsika maly fa hisy fanazavana manokana momba an'io amin'ny faran'ity herinandro ity, dia eto izay dia miteny hoe tsy fanazavana, tsy fanazavana manokana momba izany intsony no andrasan'ny vahoaka, tsy fanazavana hoentina hamonoana afo sy anomezana tsy ny olo-kafa sy anoliana andraikitra intsony indray no andrasan'ny vahoaka amin'ity faran'ny herinandro ity. Fa ny andrasan'ny vahoaka dia efa fanidina tanteraka n'io sistany io mba tsy hifanometsy indray tsika rehefa avy eo. Efa fantatsika fa inona no antony raha tonga eto izany variant efa everitsika efa tsy tokony ho tonga teto izany intsony. Efa fantatsika ny antony izany, tsy mila fanazavana, tsy mila fialan-tsiny mialoha, idio sistany. Fepetra entitra no ilaina, ary mpitondra entitra mampiatra ny fepetrana voakany no ilainy vahoaka malagasy. Fa ny olana eto amintsika dia izao, na tsy tohiteny intsony na ho an'ny eto an-toerana na ho an'ny velany, ho an'ny avy any velany, ny mpitantana sy ny tompona andraikim-panjakana na efa tsy masy mandidy intsony, na efa tena manao fanahinina manabarabara hoy ny fitenenana tato ato izay manao famitaham-bahoaka avolenta inina atao. Ary rehefa tsy tohiteny intsony, rehefa tsy masy mandidy intsony, tsy hita intsony izy antony hitondrana e. Aleo mamitra-pialana, aleo anaovan'izay mahavita azy, fa manjary mamita bahoaka sy manao mpitaribato vilam-bava fotsiny. Raha oharitsika amina raha tokantrano anankiray ity resaka ity, rehefa ny ray aman-dreny no tsy mahafeh ny zanaka ao an-trano, inona tsony moa izany? Ny ho avin'le tokantrano, ho avin'le taranaka mihitsy no efa simba dia mialoha. Rehefa ny ray aman-dreny nefa tsy maharo sy tsy mahafeh ny tokantrano, tsy mahafeh ny hiditranony, inona moa izany? Efa mibanaka ho an'ny fahavalo sy ny avy any velany ange le tokantrano e. Ary izay no azontsika anoharana ny zava-misy izay iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao, ka hoy izahay hoe mila fahamatorana, mila fahaizana ny fitondrana ny firenena, fa tsy ataoko tanotany sy izy eritreritra ny fomaraina any dia zao no teneniko androany. Averinay, tsy mila fanazavana intsony ny vahoaka ny amin'ny hoe inona mbola antony isin'ireo sidin'ireo, na avy aiza io na avy aiza, na ny avy eto an-toerana na avy any velany, fa mifanidinana io sistany io no mahamaika ny vahoaka amin'izany. Tsy misy ambony lalàna eto averiko na ny vahiny na ny malagasy na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka. Loha hevitra anankiray manaraka, izy ity isika vahoaka rehefa mihoana eny ananiny eny dia miresaka, dia ho zaraiko eto le resaka
momba ny fanabeazana indrindraindrindra. Anisan'ny sehatra anankiray izay tena ahoana re zany hoe hiaran'ity valana retina ity ny resaka fanabeazana, ary tratra ao daholo na ny tompo-tsekoly, mpitatana sekoly, ny ray aman-dreny na ny mpianatra. Fa ny victime ny tratra farany amin'io matetika dia ny mpianatra dia ny ray aman-dreny. Zay vao ny teny sekoly. Ka eto zay dia manamafy le antso nataon'ny sekoly tsy miankina indray mandeha, ny aminy hoe tokony arahana mijery ny fepetra ho raisina mba ahafahana miaina miaraka amin'ity otrika aretina ity. Fantatsika tsara fa ny fanabeazana zany anisan'ny fototry ny hoavin'ny firenena, kanefa hoy aho teo hoe anisan'ny victime voalohany ny fanabeazana. Tato anatin'ny 9 taona sy ny 5 taona farantsika efa nisedra olana maro. Niainantsika ny saika fanovana ny calendrier scolaire 9 taona 3 taona lasa zay, izay efa nanova tsy kelikely na tonga ny taom-pianarana anankiray ho niova raha tokony ho 7 volana mandritry ny taona lasa 10 volana, tratran'ny valana retina peste tsika lasa 2.10 volana, nisy fotoana 2.10 volana. Herintaona manitsitra ny ray aman-dreniny mpianatra nandoha écolage foana, herintaona manitsitra ny mpianatra nianatra foana, herintaona manitsitra ny tompona andraikitra tany amin'ny sekoly tena sahirana mijery an'io. Ka io tokony ho jerena manokana, io sehatra ny fanabeazana io, tsy azo atao antsirambina io. Fa fantatsika fa fanabeazana sy ny fahasalamana no anisan'ny fototra iorenan'ny vahoaka malagasy, ny vahoaka rehetra, ny hoavin'ny firenena ray manontolo. Ka mba tsy ho atao sorona ilay taranaka, ny ainatsika tena olana mantsy diotra ny sandatrina atao ambanin-javatra io, ny ainatsika tatoato ny resaka foitina sujet tamin'ny fotoan'andro izay profiny tsy fahaizana mitatana sy fanaovana antsirambina ty sehatra ny fanabeazana ity. Ny ainatsika ny zavatra maro isan-karazany, nefa tsy fidiny ary efa tsy fidiny ara-baky teny. Ka hoy izahay hoe tokony hijerena vahaolana manokana io, iarahana amin'ny matianina amin'ny sehatra ny fanabeazana ny fepetra ho raisina. Ary eto izay dia miteny fa raha ho avy ihany koa ny vaksiny, tokony atao ao anatin'ireo mahazo lahara-pahamehana atao vaksiny ny mpanabe, mba ahafahana mijery ny fomba hanohizana ny fanabeazana, fa tsy ho voasazy ny fanabeazana, tsy atao sorona ny fanabeazana, ary tsy rehefarehefa amin'ny tany ny lentan'ny taranaka miaina nyity valana retina ity amin'izao fotoana izao. Ka sanatria hoe ny ankizy ny génération nanomboka tamin'ny taona 2.10 maka ty rehefa niarina any dia lasa ataon'ny olona fanesy fotsiny, satria fantatsika tsara ange nitranga teto zany any amina examen fanadinana ofisialy, satria tsy vita le fandaharam-potoana resaka politika. Zany no ametrahana fanontaniana amina ankizy anala CEPE. Efa eto akaikoko eto moa no namana Erika hitondra ny anjara famakafakany ihany koa, ny fotoana zarazaraina ihany ho tohizantsika amin'ny andro manaraka indray izay vaovao zahatra ifampizarana avy any, misaotra antsika naharitra ny eno ary mirary soa antsika hatrany ho lavitry ny aretina sy ny rofy. Anao ny fitenenana Erika. Ya, mankasitraka namana solombavim-bahoaka namian'izay anjara fitenenana izay ny ho amin'ny androany. Manantitra trano ny fiarabanao antsika menakavy ary mankahery hatrany ny fandarana Miara Manonja moa dia tsy manadino an'izay mihitsy, mifampahery sy mifanohana isika, indrindra ny hoe mifankalala ny zava-misy tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy. Fanabeazana moa no ndresahan'ny solombavim-bahoaka teo mampalahelo fa ny mpitarika mihitsy na ny mpitantana ny firenena no asa hoe tokony anamafy an'izay atao hoe fanabeazana izay, fa mampiahiaby eny ary mahamenatra raha ny zava-misy ankehitriny, satria na ny kolotsaina azy dia tena hitanao mihitsy hoe voaososy ary tsy niavina mihitsy, eritreretina ohatrany tsy misy itsony izany, fa asa hoe efa lasa vazavy isika sa efa lasa sinosa, efa lasa karana izay hitantsika efa mahazo sehatra mahazo vahana amin'izao fotoana izao. Inona moa tia nambara amin'ny hoe ny kolotsaina efa potika ao anatin'izao hoe raha-pirenena izao. Raha fantatsika tsara ny amin'ny mamalagasy atsika
dia tena saropady ary zava-dozy izany manosy tena fahafantarana azy ny hoe manao fasana melohan'ny fotoana ary na fomba anaovana fasana zany aza tena ho an'izay mbola manaja an'le mamalagasy zay moa fa tena mijery andro mihitsy mijery fomba mihitsy ary tsy hitako zay maharatsy an'izany na ariky mahakristianina azy satria karazana fanozona tena ihany zany hoe manao fasana melohan'ny fotoana hoe marary ve ohatra andray ohatra ahako marary eo amin'ny hôpitaly ve ny havanao dia lasy ianao tonga dia miazakazaka manao cotisation manao fasana mba misy an'izany ve mba efa nisy an'izany ve fa izay no manahirana anatin'le izy ary hitenenana Miara Manonja foana moa hoe masika satria izay ny zava-misy izay ny réalité ary hita maso io io zavatra ataonareo mba heritra tsika amin'izao zava-doza reto mandringa an'izao ny Inde manokana efa nanao antsoavy ary nanao fangatana eran'izao tontolo izao ny hoe mba ampio izahay fa tsy vitanay intsony ity mananika ny 200 000 ny maty ao anatin'ny 24 heures efa tsy fantatra intsony firy dia efa niravoravo tanana mihitsy ny tompona ndraikitra nanao antsoavy hoe ampio izahay ry fireneny dehibe isany nanao appel amin'ny OMS mihitsy hoe mba ampio izahay fa neto moa zany mahagaga dire nahazo fanafody isika avany Inde ary ny manahirany ny olona mpanao asa soa ny tenenin'ny maître ianatra teo ny olona mpanao asa soa zany dia le mpanao don zany mame maimaipona zany ary manasoa zany zay ny anarany zay ny asany fa dia io zany zao no azo atao hoe mpiandraikitra mivantana ny ara-barotra amin'izany vaksiny zany ny anay tsy any amin'le fahatongavany vaksiny na tsy fahatongavany tsy any mihitsy ny olana fa le endrika fitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena na hoe mpandrara ngeza be eto amin'ny tany sy ny firenena na hoe mpanao asa soa mampiaia be ny zavatra finosony zany be dia be ny zavatra efa niseho teto izay hita hoe nisy ihany ny fitavozavozana tao anatin'ny fanapahan-kevitra amin'ireny olona mananao foana na olona miteniteny foana ireny ny resaka ministry ny fahasalamana efa nyteny anio hoe fa rehefa faty firy vo hoe tsy mampatahotra na hoe misy lanjany fa na faty ray aza nge dia amin'ny malagasy zany tena hoe alahelo ngeza be ary tena zava-dozy zany fa tsy tahotra tsy enatra mampita amin'ny isa maty any amin'ny firenekafa amin'ny fireneny dehibe hafa amin'ny isa maty eto Madagasikara any antsika mbola tsy mampaninina io mbola tsy mampatahotra io mbola tazo moka aza tsy voafe dia mitonatonana amin'ny zestany hoe voafe atsika io vary any sy ny Covid-19 fa tamin'ny olona nanomboka tamin'ny Covid-19 izao efa zava-dozany io dia mbola misy ihany tompona ndraikitra afaka monsieur permettre manambany ny fahafatesandra malagasy prêta nylazana aminao tsy any aminao ny leloka ainao no manisina ary tsy ny havanao na sanatry avika any aloha satria izahay dia nitezaina ahay anaja olona fa tsy manevateva olona na manozony olona ho faty fa kosa ilay teny tafahoatra izay teny solavaka izay foana ny oany anisan'andro san'andro dia menatra rehefa avy eo miverina amin'iny ary nefa lizy nde fahamenarana miverina amin'ny teny natao nefa amoizana hainy malagasy fa tsy any aminareo mihitsy zany metraika tsy any aminareo mihitsy zany metraika satria anareo no mitondra anareo ny fahefana anareo ny hery fa no mandrakizay tsy misy azafady tsy eo mandrakizay fa mba saina an'ilay zavatra tenenina marary ny fon'le olona manamaty izahay ohatra na efa nana fianakaviana maty marary aminay zany ary tsy zaka ny sainay zany hoe maty noho ny aretina tsy voafe asaina am'te misy hoe tsy ny Andriamanitra no mivavahanareo no nahatonga ny fifezan'ny aretina fa noho ny asanay gouvernement asanareo makaiza voafehanareo ko ny fasana no atao fasana no lazaina fa fahaisapo mialatsiny raha ny vahoaka malagasy efa miaina ao anatin'izany fahafatesana zany mbola hita taritra ity ivelany ihany le karazana fanesoana sy fandatsana fa na ny anyko aniny aza tsy hitany izany vaksiny zany dia tena mbola mametra mpanontaniana mihitsy ny anaty fiarahamonina raha le vidy ny tany saina teo isaorana moa ankasitrahana mihitsy tamin'ny fotoan'andro ny hoe nitenenany
filohajaina teo aloha valomana ny hoe toko manafitra vaksiny ny fanjakana. Ary rehefa manafitra vaksiny ny fanjakana, izy no tokony tantana mivantana an'izany mba ho mora kokoa izy mipaka ny avoaka malagasy satria andraikitrareo zany ary asanareo zany izany no nametrahananareo tao anatin'ny fitantanana firenena io. Fa tsy sanatry vavanao anao ndray koa business ao anatin'izany fanefitra iarovana ny ainim-bahoaka zany. Mampametra-panontaniana hoe fa maninona tsy mifanjakana mivantana no mandray an-tanana azy miantsoroka an'izany. Io moa le ndrasany namana maître anatra teo hoe mipetraka any amin'ny tsy tokony hipetrahana mihitsy le fisehoana. Ianao ny sady dokotera, ianao ny ingénieur, ianao ny infirmière, ianao sady mécanicien, ianao sady tsy haiko tsony, ianao daholo zao tontolo zao. Mba efa firy zay nisy ministra nanao adalàna mipakatra amin'ny fahafatesany olona, misy tsy ministra koa fa misy DG na société malagasy jirama nangatana hoe mametrafy ialana ary amin'ny tsy maître anatra teo mila trongisina mihitsy ngamba vao iala ao satria mamory vahoaka. Ary aza eritreretina ho miara manonja mihitsy rehefa tonga izay fetra ahafahany vahoaka miaritra ny fiainana tsy mety zany tsy maintsy hipoaka ny sarom-bilany. Ka lazaina anasiko tena miara manonja amin'izay fotoana izay hanareo no manao ny incitation ilaina miala tsiny zava-misy no resahana. Ohatra ny firesahana ny mbola misy sidina tafiditra any androany nefa voaviana ny tena tsy misy tsony zany. Tena manahirana na ny miteny asa zay efa tena mampivaraontsana mihitsy. Tena mampivaraontsana. Sa hoe andrasana ho tafiditra ndray koa reto mandoza io variant brésilienne io. Zay vao hitantsika ny toyny angambany amin'izay fotoana izay mahazo fanampiantsika. Dia hitantana an'io isika. Dia tsy haiko tsony. Fa na olon-tsotra azy, olon-tsotra aminay pony afaka tsara mihitsy manafatra zay fomba iarovany tenany. Dia ianao ve fitondram-panjakana manahirana miverina amin'ilay hoe fahendrena malagasy teo. Ny fitenenana tsy hoe rehefa tompona andraikitra anao dia mahazo miteny izay tiana tenenina na dia andatsana ny ain'olona maty azy. Fa rehefa misy olona maneho hevitra dia akatonao ny radio voaingana no sinzany zavatra zany. Rehefa misy olona masamijoro amin'ny fampitakavitra izay tena misy marina dia lazainao fa tsy fotoana an'izao fa iandro fotoana roviana. Iandro fotoana roviana zay vao hiteny ny fanakanana ny tsy hahafahan'ilay retina miparitaka amono mpiray-tandrazana. Iandro roviana. Iandro an'izao tontolo izao ho faty. Dia hoe mitenena amin'izay Miara Manonja. Ka endrika fifampitondrana, endriky ny hoe zava-misy aina amin'ny firenena no mahatonga ny tena foana moa mijoro sy mitrakatra ary miezaka mihitsy mba hanana hery, hanana tanjaka, hanana fahasahiana ihany koa nefany. Satria raha ny antso-jay mahazo ny tena sy ny namana rehetra efa tafahoatra. Fa saingy kosa ilay fitiavan-tanindrazana sy ilay fahamarinana hijoroana. Na anao inona koa nareo na anao inona ny volamena latsaka ambovika io. Tsy havelan'ny soa tsy hiratra zany. Ankasitrahana ny fanarahantsika hatrany ny Miara Manonja. Efa eto moa ny namana faniry razafy manatany anisan'ny mpanentana mavitrika ihany koa ato anatin'izany fandaharana tsy fotsika zany. Dia mekonao avy hatrany ny fitenenana namana faniry. Dia misaotra ny namana Erika Randrenay vo isika miarabantsika menakavy araka ny efa nataon'ireo namana teo aloha izay nandray anjara fitenenana dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra zany. Tahaka mahazatra moa zany dia mitondra ny teny fahampialonana hatrany ho an'ireo izay lavo no ity aretina Covid-19 ity, ny fianakaviana sy ireo mpiara-miasa sy ireo akaiky an'ireny lavo ireny, ary dia mankahery ireo mitsabo tena. Miaraba ny isam-baravarana ary miaraba ny any ampitan-dranomasina ihany koa. Betsaka ianareo no mandefa hafatra aty aminay ary miteny ny amin'ny fankaherezana zava-dehibe zany ary mampirisika anay
ao anatin'izao ady sy tolona zao a dia ifo maraina miezaky ny mavitribitrika dia manao ny fanangonam-baovao samihafa ary dia miazakazaka mamonjy ny plateau ny Miara Manonja ary dia falifaly satria dia hitafa amintsika vahoaka zay maneran-tany zava-dehibe zany. Ny olana nefa ao ambadika zany rehetrarehetra izany dia mitondra ny alahelo ihany satria isaky ny fo maraina isika dia mahita zava-baovao foana ho an'ity fitondram-panjakana ity, mahita skandale, mahita karazana voambolana hafahafa mitranga ao anatina fotoana mifanetiety ary dia valalanina mihitsiny. Valalanina ohatran'ny vahoaka malagasy rehetra zay mametraka n'izay hoe ndeha ho aiza ary izy ity ary ahoana ary izy ity. Satria raha tamin'ny herin'ny tataky izao isika dia ny aina izany resaka décision interministérielle zany. Any no engaika azo herinandro tataky izao nisy zay décision interministérielle izany. De taorianan'izay tampoka indray itsika dia nahita indray ilay fidirana fiaramanidina teto Madagasikara avy amin'ny volna Air France andro atoandro be nanahary izao. Fa melokelon'ireo rehetrarehetra ireo dia efa fantatsika tsara, melokelon'ireo adevitra andresahana ireo ny amin'ny lafin'ny fitondrana na ny fifehezana ny aretina teto Madagasikara izany. Hitatsika zany rehetrarehetra zany. Dia izao indray zany tsika antian'io ity dia rehefa ny fo maraina, rehefa natory tamin'ny alina dia samy nahita indray fa misy ny interview na reportage nataon'ny France 24 mpanao gazety Gaël Boursia dia tao anatin'izay indray nandrenesana ny feon'ny ministra misahana amin'ny fahasalamana ny amin'ny hoe effroyable ho an'ny situation eto Madagasikara par rapport ny any Afrika Atsimo. Dia samy niazakazaka ny jery dictionnaire ho an'ny namana sasany nanamafy tsara hoe ino ny titin'le ministra ambary ity. Ho an'izay efa mahay an'izany voambolana frantsay zany dia efa nahalala zany dikany. Fa zay le tiana tenenina hoe inona foana ity zava-mitranga eo anivo ny fitondram-panjakana ity. Inona foana lay lalana tena tiana hitondrana ny firenena. Isika raha naheno ny zavatra nambaran'ny ministry ny fahasalamana, raha nahita ny réaction à chaud marobe nataona tompona andraikitra, misy ny tompona andraiki-panjakana teo aloha, misy ny olon-tsotra, misy ny olona zay marary amin'izao fotoana izao, ary misy ihany koa ireo tena ao anatin'izay hoe asa fitsaboana samihafa izay dia nalahelo sy nanome fahatezerana ihany ary ny antsoantso ny fialan'ny ministry ny fahasalamana ao anatin'izany langage izany. Mahavariana ny zavatra ohatran'izany. Manino tsika no miresaka amin'izany? Miresaka an'izany tsika satria raha ny zava-misy tany ivelan'ny tany tsaroantsika tsara, fa rehefa nisy mpitsabo lavo nyity Covid-19 ity tamin'ny heritaona dia nanome voninahitra amin'izany ny fitondram-panjakana tany ivelany. Tena hoe héros mahery fo ireny mpitsabo maty am-perinasa ireny. Fa teto Madagasikara apetratsika amin'ny fanontaniana vao tamin'ny herinandro ity ny sesisesy ary tao anatin'ny ray volana zay ireo mpitsabo sy mpitsabo-panampy marobe no nody mandry am-perinasa tao anatin'izao Covid-19 zao. Fa inona moa no fanomezam-boninahitra nomeny fitondram-panjakana azy? Ary tsika teto dia ny teny manao hoe raha ireny no miara-mila esehatra hiatrikady satria misy fahavalo tsy tamaso eto zay ka na état d'urgence na état de nécessité ao anatin'ny état d'urgence sanitaire zany tsika amin'izao fotoana izao dia misy fiatrehana ady ka raha misy miady maty mba misy mari-boninahitra ve na fahatsiarovana na fametrahana ho zava-dehibe ny fianakaviana ireny nodimandry ireny. Tsy nahita an'izany tsika. Fa rehefa naheno an'ilay fanambarana na fanazavana nentin'Andriamanitra minisitra itsika amin'le mbola tsy grave io e, mbola tsy mampatahotra io, hoe grande peur na horrible araka ny fomba fandikana azy, dia malahelo sy mangotsika ihany tsika hoe zany ve ny fotom-pisaina amin'ny fanjakana? Tsy mametraka ho zava-dehibe ny aina ve ny fitondram-panjakana? Ary rehefa ny sesy nisy fanazavantsika ny amin'ny hoe ity Covid-19 ity anie ka tsy vokatry ny adalàna akory e,
ka hoe ohatrany sida zay efa fantatra fa virus tena mampatahotra azo avy amin'ny alalan'ny contact zany hoe ny adalanao no nahazona an'lay aretina amin'ny akabeany raha resaka sida nresahana ao anatin'izay virus na VIH zay fa virus tsy tamaso ty tsy fantatra hoe amin'ny ahoana ny endriny atongavanao anatin'lay olona dia samy miaro sy mitandry tena ary mbola mitsabo marary ny mpitsabo sy mpitsabo mpanampy fa tonga tampoka zany aretin'izany ary mahafaty dia amin'ny akabeany endrika fandatsahany zany na inona mbara satria zava-dehibe amin'ny malagasy ny atao hoe aina zava-dehibe amin'ny malagasy koa ny atao hoe fisarahana satria mangidy ny fisarahana tany dia ahoana ny tsy ahatsapahany ny minisitra tompon'andraikitra amin'izany fa miandro filimily moro vao miazira ny fanjakana hoe tena enjany zao raharaha izao vao tamin'ny herinandro ity misy reportage ny BMS ny amin'ny hoe 5 isan'andro no déclaré amin'izay fahafatesana zay eo anivon'ny BMS fa maro ihany koa ireo miresaka aty ambadika ny amin'ny hoe marobe ne ireo nodimandry vokatra ity Covid-19 ity na manerika teo vao nyteny an'le hoe misy fianakavia maty na ny tena mipetraka zao dia nisy fianakaviako maty maromaro tao anatin'ity Covid-19 ity dia ahoana no anekeko an'izany olona tsy foko olona akaika olona mifampiresaka amiko no nodimandry dia mbola tsy grave ve zany dia akana référence any Afrique du Sud ve zany zay manana vary ao manokana amin'izao Covid-19 zao dia zay ny mampangotsika antsika ao anatin'ilay izy ny hoe nefa voalanjalanja ve indrindrandrindra amina communication internationale etronyireny ny voambolana ny langage eto ministry ny fahasalamana ao anatin'izany satria zany langage zany surtout amina média international dia miangaze ny fanjakany iray manontolo na tiana na tsy tiana tsy hoe ministry ny fahasalamana ihany no nyresaka n'iny teny iny effroyable iny par rapport ny situation eto Madagasikara sy en Afrique du Sud dia hoe miangaze anazy iny tsia ny état d'urgence sanitaire dia ny fanjakany iray manontolo mivesatra ao anatin'izany ao anatin'izany engagement zany mpantanteraka na ny filoham-pirenena na ny premier ministre na ny membre ny gouvernement ray manontolo sy ireo CCO zay miasa any amin'ny faritra rehetrarehetra koa na CRC angazeny zany teny zany satria tompon'andraikitra voaloha misahana amin'ny fahasalamana ary miresaka amin'ny média international no miresaka ny situation eto Madagasikara dia ozy tsika hoe tsy mbola nisy excuse publique tsy mbola misy communication officielle mety manitsina milaza hoe tena ohatrany tsy nety zany zavatra zany kosa satria na iray aza hoy isika no lasa dia raha siko zava-dehibe zany satria tsisy naniry an'izany amin'ny lafiny mahaolona zany na resaka dignité fotsiny ary mahaolona na resaka droit de l'homme dia zava-dehibe ny fanajanana zany sy ny fianakaviany maty indrindrandrindra nodimandry sy ireo zay nitsabo tao anatin'izao raharaha izao mampalahelo zany raharaha zany ka zay tenentsika hoe amin'izao situation zao y a-t-il un pilote dans l'avion ozy izy ny fitenenan'izay mbola misy mpanamory ve le fiaramanidina tsy fantatro anjaratsika mahita azy fa teo mikasika ny vaksiny hitatsika fa ny fondation ny olotsotra no mibana ao anatin'izany raharaha izany ary dia miresaka raharam-bola ao anatin'izany raharaha izany ovakiko vetivetika amintsika ny communiqué ny gouvernement omaly conseil des ministres omaly teo anatin'izay dia takatsika hoe inona ary ty raharaha ty ho avy tsy hoela amin'ny fiandohan'ny volana me eto amintsika ny vaksiny azotsika avy amin'ny fandarina initiative COVAX ireo siantifika manam-pahaizana malagasy miaraka ministera amin'ny fahasalamana no andrindra ny fanatanterahana izany miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka zany mazava-be zany PTF zany ny fanjakany irery ihany no afaka manafatra vaksiny saingy azo tanterahana kosa ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina raharana ny fivarotana vaksiny ho an'ireo mpandrahara tsy miankina ireo mpandrahara sy vondrona mpandrahara tianao vaksiny ireo mpiasa ao aminy dia tsy maintsy manaraka ny rindran-damina iarahana amin'ny fanjakana malagasy ireo miasa vovahiny tianao ny vaksiny kosa ho an'ireo mpiasa ao aminy dia omena fahazon-dalana ary miantoka tanteraka ny fanarahana ny fahasalaman'ireo olona ao aminy everin'izy ireo atao vaksiny
mazava nge ny ato hoe raharana ny fivarotana vaksiny ho an'ireo mpandrara tsy miakina mazava zany conseil des ministres omaly zany de eo tsika mahazo an'izany information zany de inona nambarantsika par rapport amin'izay nahadradraona hoe isika mpanohatra nde ho tsondromina voalohany tsika ngamo mandahany zany rehefa fatatsika mazava hoe mahasoa atsika ty itsika raha miantso an'izany hoe tsisy afa-tsy olo lalatokana fa hatramin'izao aloha de mitady solution mety amin'ny vahoaka malagasy dia manao an'le nyresantsika hoe raokandro atao ny ata atao ny miraha atao ny baume fosa atao ny établissement Jean-Claude Vanial atao daholo ty EDN ny Ascovix ny 10 minitra ny fitrama ny andadajao any ambositra sy riandro miezaka le vahoaka efa sepitra ao anatin'izao situation zao de mbola misamboara voara ndray quelque part any ambadika any marina fa samy tena avitra ny eny de misy amin'izay hoe fividianana vaksiny zay fa na izany kosa aza ndraindray ohatrany hoe misy lanjany ve la hevitry mifanjakana amin'ny akabeany mitady éclaircissement tsika par rapport amin'izao situation zao ohatrany hoe conseil des ministres mazava be fa tsy azo atao mampiditra sidina avy any ivelany eo tsika mahita sidina misy vaovao nambarany député Mamra Benrina moa teo hitatsika ny fivoaran'izay vaovao zay resaka sidina ihany ny adevitra ao anatin'izany tena isan'andro zany ianao de mahita zavatra ohatrany hoe inona ary ty raharaha ty fa makaizy ty fireneny ty tena misy olona niomana hitondra fanjakana ve tena manana planina sy drafitra ve tena manana vision ve ao anatin'izao raharaha zao zay le telentsika y a-t-il un pilote dans l'avion anatina fiara manidina fa ohatrany rehefa mijery am'izao tsika tsy mahita pilote mihitsy eo anaty avion rehetrany tsy mahita chauffeur tsika eo anaty taxi brosy tena mahamenatra satria zavatra resahantsika ohatran'izany langazy ohatran'izany mamatotra ny fitondram-panjakana ray manontolo de hatramin'izao tsy mbola mahentsika communication officielle miresaka amin'izany tsy mahita tsika fa de mahafinaritra de hoe misy concentrateur d'oxygène tonga de iny aloha no adera avec 2000 concentrateurs d'oxygène itsika teto amin'ny Miara Manonjany no niantso an'izany no nikoloroka an'izany hoe ampio fa tsy ampy io sokafony CTC samihafa manaova réquisition fa droit anareo zany amina trano rehetrarehetra zay azo anaovana zany malalaka fa tsy ampy zany aiza ny bouteille d'oxygène mpandraratsotra raha manao an'izany any Tomasina mainka amin'ny fanjakana ve tsy havita an'izany zavatra asa normal zany amina fitondram-panjakana tsy hoe miracle vita amin'ny fitondram-panjakana zany tsy hoe navita nanafatra 200 000 concentrateurs d'oxygène na navita nanafatra 100 000 bouteilles d'oxygène zavatra ngeza be zany anatin'ny asa normal zany fa ho an'le mpanohana mosy lay makarandrano lay fanatika lay manana zay fanatisme zay de tena miteny merci président tena miasa izy sisisa le asa rehefa tarako petsaka ny efa lavo ka raha miteny an'izany isika de manaitra foana amin'ny akabeny isan'andro ny amin'ny hoe tsy fahatsolo ny fanoherana amin'ny manitsy ny lalaka lehan'ny fitondram-panjakana ary tsy fahatsolo ny fanoherana no mitantara ny zava-misy amin'ny akabeny itsika teto no efa nitantara fa misy docteur libre tena manao ny ainy tsy ho zavatra eto manodidina anatananarivo eto ary trano fiangonana no hanaovana fandraisana marary de navoaka ny aina manjery samihafa izy ery ambomanambola raha tsy olona ery atanjonandrina misy an'izany misy olona manao ezaka ohatran'izany eny eto marobe misy klinika privé marobe manao ezaka de zay zany no tokony mba hanitsiny le fitondram-panjakana ny langazony sy ny communication ataony satria tsy izy ihany no misehatra anatin'izao raharaha zao mamonjy ain'olona fa misy tsy miankina marobe manao ezaka marobe
mandra-pahatonga n'ilay vahaolana hoentin'ny fanjakana hoe tiary ny vaksiny. Vaksiny maimaimpona fa tsy vaksiny vidiana. Raha ny communication aloha zao hitantsika ny OMS aty amin'ny faritra Afrika dia mbola 1,9%, zany hoe pas plus de 2% ny vaksiny ilainy Afrika amin'izao fotoana izao no mbola miparitaka aty Afrika. Zany ingeny vaovao tsara ho fantatsika. 1,9% any vaksiny ilainy Afrika no mbola miparitaka aty Afrika. Mbola enjana ny raharaha par rapport an'izay. Dikan'izay mila planina mazava hiatrehana an'izany ny fitondram-panjakana mandra-pahatonga ny vaksiny. Fa raha tsy milamina zany, raha tsy mirindry zany, dia mbola eto foantsika. Dia mbola hitanisa sy andray noty. Za aloha zany isa maraina dia mandray notina skandale foana. Ela ino ty fondation Akbarali indray e. Inona indray décision interministérielle e. Dia mivoaka indray le décision hafa. Inona indray e. Le sidane. Dia inona indray mivoaka indray. Dia vaksiny vidina indray hony e. Dia inona indray effroyable indray e. Dia miany indray zany tsika hatramin'ny rapitso aloha. Satria rapitso misy Miara Manonja indray dia verina indray tsika amin'ny herinandro ambony. Zany zava-misy eto Madagasikara. Dia le tena tsy nataon'ny olona atao anatin'ny 80 taona, le manao comédie ana fanjakana no ataonareo anatin'ny zao fitantanana ny raharaham-pirenena zao. Dia rehefa miresaka an'izany zahay, ny tanisan'izany zahay, dia tezitra anareo. Dia avy nareo manoratsoratra any hoe tandremo des informations, ny incitation à la haine tribale, sy ny sisa sy ny sisa. Dia miketrika be any anaty Facebook any mitsongolongoloka teny. Ny teny ray anina tamin'ny 6 février, ny teny ray anina tamin'ny 25 janvier, ny teny ray anina tamin'izao. Dia asa indray zao izay tsongolohana ny zavatra ambaraka eto. Satria ny zavatra ambaranay ny tsongolohana sisa satria efa nakatona le MBS amin'ny canal amin'ny Stark Time samy parabole. Efa mibroena le MBS sy le AZ radio dia tsy nahita fika. Dia niemitra tao anatin'izay fa sahirana. Efa nampiororona daholo le mpanety amin'ny Miara Manonja, fa reo zay mbola reto ihany. Dia nikitikitiana ihany koa tanatina menace samihafa. Nisany zany e. Antso mivatana mihitsy aza nahazo ny sasany. Dia tao ihany koa ny hoe tony décision samihafa tony. Fa mbola eto ny Miara Manonja tompoko lasy tompoko vavy. Dia mitsongolongoloka teny kely any ray sasany amin'izao fotoana izao. Iny angambany dia ho atao motera be amin'izao fotoana izao, ahafahana miketrika, ahafahana indray hoe petao indray le Miara Manonja afoatran'izao satria natao daholo izay fomba rehetrarehetra. Naniditra tany amin'ny faratapon'ny liberté d'expression sy ny liberté de presse aza dia natao zany satria manelingelina le fandarana. Satria miresaka marina le fandarana. Mamoriporitra ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka le fandarana. Zany rehetrarehetra zany dia ataontsika ihany hoe zezika mpiroborobo ny fiatrehantsika sy ny filazantsika marina eo anatrehan'ny vahoaka mila vaovao. Isan'andro ianareo dia mandondona. Inona indray ny zava-misy? Ahoana indray ny raha misy amin'izao fotoana izao? Ahoana ny ataonay? Mazava ny eny reportage samihafa e. Ho an'ny mpanao vatapaty firiny azy ny vatapaty vokariny isan'andro mandeha ny tsena hoy izy. Ho an'ny mpivarotra lambamena tena mety be ny tsena amin'izao fotoana izao. Ny korbiara tsy maharaka, ny mpanao voninkazo tsy maharaka. Inona no resahanao? Ianareo milalao sifra statistika manipulenareo samihafa eo le izy. Ny olona ry mahavita manao interview, manao reportage ngeza be. Ary ny réalité isan'andro isan'andro fiainana amin'ny vahoaka dia mahita an'izany. Omaly nisy namana ny teny tampoka hoe fil d'actualité kozy izy. Farafakely ny saiko 520 maty. Ary manodidina an'ireo dia maty ny Covid avokoa. Ianao rehefa mijery, tsy fantako, omaly moa safako maly mba hoe 720 iny voasoratra. Zany rehetrarehetra zany tsitsika tsy miteny an'ilay hoe maro maty, fa hoe manodididina ny firiny tena izy mba fiable le zavatra resahanareo. Ary rehefa mba fiable le izy, dia rehetrarehetra samy mandray ny tandrify azy. Eny efa mandray ny tandrify azy ny vahoaka. Miaro vatana, miaro tena ao anatin'izao situation zao. Fa mbola manao resaka sifra sy ny sisa tamin'ny heritaona nge zany zavatra antranga. Raha par rapport ny resaka pesta zao ny maty sy nodimandry.
raha mihoatra ny any Afrika, mihoatra ny Arianana, mbola izao ny antsika. Dia zany foana pendant toute l'année, zany foana ny zavatra resahana. Io kilalao ana chiffre foana no ampitenenina. Dia tsy menatra ve nareo e? Zay amin'ny akabeany fa namantsika député Fizelle Razarapera moa efa voneto ho amin'ny fitondrana ny toy an'ny fanadihadiana sy ny fizaram-baovao samy hafa ihany koa. Zay no anjarako fa dia manome fotoana indray ho an'ny manaraka eto anivon'ny Miara Manonja. Député Fidèle dia efa vonomboniny ianao ary dia eto sa tsisy. Manatitra ny araba nentin'ireo namana zay efa mifandimba ny resaka teto tato anatiny ty fandarana Miara Manonja androany ity ary izany mamarana moa zany amin'izao atoandro zao satria misy fetrany ihany koa ny feim-potoana izay anaovantsika ny fandarana. Makasitraka faniry tao anatin'izay fitondrana sy famotsipitsirana ny zavatra rehetra tokony fantatry ny olona izay satria izay ny adiditsika tao anatin'ity fandarana ity fampitaiza amin'ireo vahoaka rehetra ary mitondra ihany koa ny tsikera ho an'ny fitondram-panjakana izay fahefana mpanatanteraka amin'izao fotoana izao ary tompony ny fandraisana ny andraikitra rehetra ny ninona zavatra mitranga eto amin'ny firenena na masoa na tsy masoa ny vahoaka dia izy no tsy maintsy mandray fepetra mifanandrify amin'izay. Nateriko ihany koa ny fitondrana ny fankahirezana ho antsika rehetra izay tsy salama amin'izao fotoana izao tratra ny farisarisana ara-pahasalamana na inona antony mety miteraka an'izay dia mirary fahasalamana tanteraka ho antsika rehetra ary mampionina ihany koa an'ireo izay lavo ny valana retina ka nandao an'izao tontolo izao vokatr'izay dia mirary finoana feno any fianakaviana eny fa nareo izay ataontsika hoe tsy valana retina aza no teraka an'izay dia mirary fiononana foana ho an'ireo izay manamanjo satria dia saika isan'andro izany amin'izao fotoana izao ary mampiteny moana ny taremarika izay mivoaka tsy amin'ny fomba ofisialy no afantarantsika fa dia tena maro dia maro no indaosy ny fahafatesana indrindra vokatry ty aretina Covid ity. Zavatra voalohany ho resahako dia mikasika an'ilay fahatongavana fitaovana ny raisin'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara teny Vatomaly. Tsy dia le fitaovana loatra no resaka satria fandresahana honorable Lanitra Razafy teo le izy hoe zao ny isany sy ny tariny tsy fampiny zany zay fa rahantsika malala zay. Fa le manierany no resahako zany hoe le fomba entina manao an'izay zavatra zay no resahako. Satria nisy vanim-potoana ny resaka taminareo teto ny resaka lafiny toe-karena tamin'ny herinandro angambiny. Hoy izay hoe tsy maintsy mivoaka le filohan'ny Repoblika manao an'izay fihetsika zay ny antony dia ity omeko anareo le antony mahatonga anazy hoe izy mihitsy no mandeha ery maninona moa no mahatonga ny hoe zay le fanazavana nentin'ny sinoam-bahoaka Andry Razafimanatsoa hoe ny filoham-pirenena any ivelany any tsy andeha hitsena mihitsy resaka fampitaovana amin'ny lafiny fitsaboana hoe misy raha misy epi tonga ve ohatra hoe misy aritava ve ohatra tonga avy any na firisana atao hoe amina miliara ve zany ohatra hoe nanafatra aritava amina miliara ny frantsay dia tsy maintsy ny filoha Emmanuel Macron mihitsy ve dia mitsena an'izany eny amin'ny seranam-piaramanidina ohatra ao amin'ny CDG hoe io fa tonga ny masaka nafarana avy any Chine dia nitsangana le filoham-pirenena frantsay nandeha nitsena an'izany tsy zay le izy satria maninona satria tsy mila manamarina an'izany izy tsy mila manamarina ny fandaniana ataon'le fitondram-panjakana frantsay manoloana ny mpiara-mombonatoko amin'ilay firenena fa ny antsika mila manamarina ilay filohan'ny Repoblika hoe zany tenenareo teto zay nge mahatonga ana miteny amintsika hoe andaotsika iresaka lafiny toe-karena fa mahafinaritra io lafiny toe-karena io fa ao anatin'io ny ahitantsika ny zavatra betsaka tsy ambarantelo ny fitondram-panjakana io miodina manodidina an'io daholo zavatra atao rehetrarehetra satria matematika amin'ny fiainana taremarika daholo io rehetrarehetra io arkady zay le hoe matematika fa amin'ny problème atsika fotsiny reto mpitondra atsika reto tsy nanao sekoly lahady dia mora hita be le izy fa ho anay nanao sekoly lahady sekoly sabata io manaraka toko sy andininy hoe jaune voalohany toko fa zao andininy fa zao dia zao ny voalaza amin'ny anarana Jesosy tantatantantantanta fa reto tsy nanao sekoly lahady reto tonga dia hitanao io fa tratra
ohatry ny le biby mihinan-drotra reny fantatra foana reny rehefa mihinana rotra aza maika efa andraso kely fotsiny fa rehefa afaka ady famantaranandro vitsivitsy dia misy miapanga anazy mihinana rotra mora fantatra ka reto fitondram-panjakany reto a zay le zavatra ataony io zay io izy le mandeha makeny vato hoe izy filoham-pirenena mihitsy fatany nge fa 2 isy io fatany fara ohatra ka ny marary rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara dia tena tsy ampy zany fa aminy aloha dia ity teboka raha ity ny voalohany Antananarivo azy ny Madagasikara zay aloha ny azo voalohany Antananarivo ny Madagasikara Antananarivo androany makalilo ny sofiny tsy zakany sofiny miaino ny fitabatabana Antananarivo hoe tsy manao ninino nareo fitondram-panjakana noho izany aiza nohatry zao aiza nohatry takina Antananarivo aminy adidy zay tokony ataony satria ny lavitra andrina zay mahatonga antsika miteny hoe tany lavitra andrina ny atao hoe tany lavitra andrina nge dia le tany lavitra n'le mpitondry le mpandobary tsy tonga any amin'le mpandobary ny antsoantsonao dia lavitra azy ianao zay noho izany a tsy misy fiatraikany any amin'ny antsoantsonao fa ireto Antananarivo reto dia akaiky ny mpandobary eniny sanandro makalilo ny sofiny majenjina ny masiny ny zavatra eniny sy hitany eto Antananarivo dia lasa izy manamary tena voalohany anamarinany tena dia ho any Antananarivo hoery Antananarivo kaliminareo oka amin'izay fa efa tena vizana marary ny saiko moramora amin'izay nareo zay le zavatra mitranga io zay ny voalohany aloha zay ny teboka voalohany kajy io matematika manamary tena manoloana anao ponina Antananarivo sy ny manodidina izy hoe ry Antananarivo sy ny manodidina tsy zakako ane le tabatabanareo hoe marary anange le zalazainareo fa tsy manao nininne hoe za tsy mahay miantisipe nefa za dia nilokaloka sy ny teninareo haiko zany mitondra firenena zany fa androany nareo manamarina eo masina zao tontolo zao fa tsy mahay mitondra noho izany ampanginiko aloha nareo hoe bahoaka zay rery Antananarivo a fa reo le fitaovana efa nataoko tonga 2 fantany fa tsy ampy any Madagasikara ray manontolo io fa raha ho any Antananarivo dia sahaza amin'ny ampahany tsy manontolo a fa amin'ny ampahany mba entina ampidinana aloha an'ilay maripana zay lasa ambony loatra satria maninona amin'ny mpitondra Antananarivo Madagasikara zany dia fa adosoana bevava amin'ny fomba fitantanana ny atao hoe état unitaire zany Madagasikara dia nataontsika hoe fon'Andriamanitra ho nosy noho izany dia iray tsy mivaky rehefa mamaha olana ianao zany dia olany Madagasikara mivahanao fa tsy olana Antananarivo ianao nge tsy be ny tanàna Antananarivo tsony fa filohan'ny Repoblika ny Madagasikara noho izany a raha mamoaka taremarika zany ianao ka mitsangana eo le filohan'ny Repoblika dia mitaha amin'ny isa eto Madagasikara ny tokony hitsanganana eo isao le marary isao le CTC isao le fandrina dia sokafy mandeha any amin'ireo faritra zay misy marary amin'izao fotoana zao sahaza ve le zavatra tonga ka tokony ampitsangana n'le filohan'ny Repoblika mihitsy hoe za no mandray an'ity fitaovana ity fa zay le entiko itenenina aminareo hoe manamary tena aloha manoloana na Antananarivo hoe fa mafy loatra satria tsy miara manonja fotsiny tsony io miteny io tsy ny onjam-peo aty amin'ny fanoherana fotsiny tsony io miteny io tsy ny mpanohitra na olom-boafidy na olona efa voafidy teo aloha tsony io miteny io na mpanao politika zay tsy mizaka zany maha olom-boafidy zany tsony io miteny io fa efa le vahoaka marary anaty mbiakoditra zay le teny antsika hoe mbiakoditra ny zavatra mahazo an'le vahoaka efa reo io mitabataba io dia miazakazaka le mpitondra mandeha manamary tena aloha manoloana an'izay vahoaka mitabataba satria eniny le pokan'le izy satria akaiky le Antananarivo dia eniny fa raha any amin'ny faritany zavatra io no mitranga
miteny aminao fa tsy nanamary tena ohatran'iny ny filoha maly ray zay faharoa hoe tsy maintsy mivoaka manao an'iny izy manoloana mpiara-mombonatoka satria maninona netiko teto tamin'ny fanadidina zay netiko raha resaka lafiny toekarena tamintsika hoe ny FSS dia namoahana vola 8 millions de dollars nino décaissement io misy karazana pré-projet maromaro zay raha tsika amina mpiara-mombonatoka misy décaissement mandehany eto motsika zany dia mbola mamerina foana ho an'ny mpiasa ny ministère fitantanam-bola ao anatin'izany ny ao amin'ny trésor hoe ity isika manao zavatra amina lalana mikimaky ty manao transfert mandeha foana na io primature na io présidence ty foana raha pitso raha afaka pitso hitondra fanazavana amin'io nareo mpiasa raha pitso raha afaka pitso za tsy miteny hoe androany fa amaray afaka amaray mbola hitondra fanazavana amin'io nareo satria matetika dia olona ray no miatra na tena manao ny tena ny aintso zavatra ao anatin'io mba tsy hampisy fuite izy hoe zao traçabilité an'ity zavatra ty lasa nakary ty transfert ty satria ito androany le izy mety aminao fa raha pitso raha afaka pitso no vidina lafo mandeha ndraiky any mandeha ndraiky any zao milliard any mivoaka ndray zao milliard d'ariary any zay ne mahafantatry fa raha pitso raha afaka pitso ka rehefa misy zany zay famoaham-boly zay satria reto tondra fanjakany reto tsy zatra manao an'le mangarahara miteny amin'ny mpiara-mombonatoka hoe zao ty voly ty nataonay zao ty voly ty ity no nampiasanay azy ty ny offre tamin'izany dia zao ny fournisseur tamin'izany tsy zatra n'izany ty fanjakany ty am'le izy tsy manao sekoly lahady io sy le sekoly sabata araka le teneniko teo fa tonga dia mijojorombona fotsiny ataony am'izay mampety azy dia amarininy amina fetsika zany le izy manoloana mpiara-mombonatoka hitanareo le zaly ananao ohatra zao iny le vola le kitianay taria dia nalefanay nakasy dia nakasy le vola dia iny izy iny nividiananay an'izao le vola ry mpiara-mombonatoka nareo manao ny mpiara-mombonatoka io sery tsy va lazainareo fa draba zareo tsy ho hainy zany mikimakinareo magaga ndao alefa toizo fa tsara fa nareo ani zay eritreretinareo draba bola abiaby io fa nareo va za mahay raha fa hoe tsy afaka hijerany zany efa nanao antso ateto tamin'ny teratany malagasy miasa eo anivon'ny mpiara-mombonatoka amitsika na nitahiry-mbola resa-pirenena zany na banky resa-pirenena zany hoe arao akaiky nitatitra omeny ny fitondram-panjakany ty na feno na tsy feno fa hatreto aloha tsy feno ary ny mpitondra amin'ity fitondram-panjakany ty zany tena mitenareo miainy reo attention ministre finance mandeha manao vakansa zany za manambaranao la olo io tsy latsaka ny olo io folo farafakeliny misy hôtely any anosy-biany antsana ola ola karakory ma ikabary tsy izy ato ministre anao iny ministre izy mazio le popman ay ino ataonao nambarako amy respire to ama olo folo nambarany folo izy voasorta boka misy olo sivy miaraka amin'ny anazy nambarany miaina ory zalahy reto olona folo miaraka amin'ny le popman vakansa no si be tsara tsara tegna tsara vakansa no si be tiako mba samy teo any monsieur le ministre fa tsy am'izao olona marary zao ny andeha anaovantsika an'izany za tsy mitenao nomaly anao tany tsao nareo raha disy izy zao niteny eta fa anao nandeha vakansa tanosy be tadidio olo folo nareo
Sambara ko hotel nisy anareo. Ahoana moa izy honorable Roland Ratsiraka zay? Avokako sa tsy avokako? Avokako. Tiako ty asako ty a. Maro ny information milatsaka eto. Ary zay makaliklika anareo amin'ity Miara Manonja ty satria sarotra aminareo ny andany le zavatra hoentina eto. Zany zavatra zany a, ny zavatra misy miainareo. Fa le vahoaka mitaina hiditra any. Karavy ny zava-misy. Avy eo le fahadisoana ataonareo, le tsy fahaiza miasa anareo. Izahay rehetrarehetra miaraka miaina aminareo, le malagasy ray manontolo no miara mizaka an'izany satria manino? Manenjana anareo le mpiara-mombonatoka ka. Enjanony ke. Zay zavatra zay tiako tenenina. Ary ity le fakatahaka am'izay. Satria nitsangana le filohan'ny République zany nakany vato maly. Dia efa ozy aho hoe firy indray ny ragovanao conférence de presse après an'iny. Satria zao ny antony. Raha tahin'Andriamanitra tsara vitana zany ny faritany ka mba mahazo amin'iny 2 arivo iny. Raha mahazo dia tonga ao le ohatra zany hoe raisiko ohatra zany ny anay. Aloha tonga dia ny anany teneko mako fa ny hafa zany tsy haiko zany. Ohatra zany tonga hoe mahazo amin'io ony aloatra mangoro. Tonga ny abatina zaka zany le izy io firy ny azo ny aloatra mangoro. Andao toka tena fa be da be hoe mahazo 20 zany aloatra mangoro e. 20 amin'ny centre be da be any abatina zaka zay nahazo 20 zany amin'io zany aloatra mangoro. Aloha toko ambambany aloha fa sao dia ihany. 20. Ok. Tonga le 20. Io 20 raha tonga zany ka misy marary mila an'io amin'ny amena any. Mbola tenenina aloha le tompona ndraikitra ao amin'ny fahasalamana any abatina zaka hoe eto aty amin'ny gouverneur aty aloha le fitaovana azontsika avy any an-dafy iny. Nefa efa nanaovan'le président wata tary wera. Fa le ragova koa tsy maintsy mbola manao wera amin'io koa hoe misaotra ny fitondram-panjakana moa zany amin'ny fanomezana an'ireto concentrateur d'oxygène reto fa dia tonga ny any miasa ny fanjakana ka dia avy aloha ny fanjakana hiasa hozy izy lalatina maly zay tam'le mitovy zay misy le ataonareo ka dia isorana ny finiavana nataon'ny président. Merci président. Fa dia tena nahazo tsika ka dia ho ampiasaintsika tsy maintsy asiana kely zay aloha. Iny le solelakisme iny. Tsy maintsy mandeha le solelakisme le ragova aloha gouverneur io raha tsy miteny hoe préfet fa ny gouverneur io nanao solelakisme amin'io rehefa tonga io any amin'le zaraina any faritra. Fa tsy hoe ty le izy efa miedinedina le filoha tary dia mba fa vitan'le filoha miedinedina fa tonga eo amin'ny faritra io mbola miedinedina indray aloha le lehibe faritra le ragova. Dia za io vao makany aminao tsabona ka na efa mila an'io fatratra renao mbola miandry le wata-ragova aloha io. Atsoina daholo mpanao gazety. Tonga fa daholo fa anaovana andresaka mpanao gazety ny gouverneur miaraka amin'ny DRS e. Efa eo zany anay docteur Mandemana Risarany amin'izany tonga dia nga efa haiko zay le ho ataonareo. Raha tsy za miteny anazy io dia mamody miala ilany aleo tsy asiana resaka fa manamarina ny tenin'le raikalahy. Ha zay no ataonareo miala avy any Ivato wera. Tonga any amin'ny faritra io wera. Lehibe district moa tsy dia wera satria olo-mpanjakana. Fa le olona ohatra zay dia mety ty fitondram-panjakana ty raha zesta. Fito karapaka ozy ny sianaka. Fa miasa zéro manatody. Zay zany le problème anareo dia zay eto no ataonareo problème. Raha izay le zavatra resako zay. Zay aloha zany mikasika le fatika. Nenawa le fomba fietsika sy le hoe inona miteraka an'izay dia zay tenako zay fanamarina teny io. Fa io zany dia iarovana an'ilay kotina popularité an'le président eto Antananarivo ny tena base io. Ary jereo tsara fa hitantsika hoe firy amin'io makany amin'ny faritany. Dao mba inotsika ny tatitra amin'io rehefa avy hoe tamin'ireo 2 arivo tonga dia zao ny nakany amin'ny faritany hoentsika eo. Fa ny abiazany io mijanona eto. Nefa marary mitovy ihany na any amin'ny faritany eto Antananarivo. Samy mila an'io. Zavatra resako faharoa dia ity. Maly any teny taminareo teto. Ty tena grave ty zavatra tantaraiko ty raha misy piasan'ny armady dia atsangano ny tanany. Satria zao maly zany teny hoe anontano za rehefa mirava vetsatra iny resaka armady maly hoe le Air France sy le Air Madagascar ataonareo mizana tsindrinila tsy miraraha mihitsy le Air Madagascar zay compagnie pitaterina bakabaka antsika malagasy. Dia nanontany aho
ozy hoe anontany mpiasan'ny ary Madagasikara hoe tamin'ilay confinement voalohany iny na ny amin'izao satria nareo tsy miasa dia nanaovana karazana fampianana mihitsy aza le mpiasa ampahatelony zany amin'ny asa ataon'le mpiasany ataony ny ary Madagasikara eto ndresaka dia nahazo tosika fameno ve ho anareo babe tena nisy ny teny tokoa ary za fa mafy lavitra noho izay zavatra nandrasako izay ny zavatra azoko maly tsara ty asantsika ty ry zalahy bouton fotsiny tsindritsika dia mivoaka ny info avy any satria manino omaly tsika raha nieritreritra zany hoe amaly antsika mpiasa ny ary Madagasikara hoe nahazo na tsy nahazo an'ilay tosika fameno tsy zay ny nambarany fa ozy izy tandrignesa tsara be tandrignesa boka diela zavatra grave mihitsy ange ny tonga fa tsy fantatro voatra ny fanandrify aminao le resaka an'le ary Madagasikara fa ianao miteny hoe anontany mpiasan'ny ary Madagasikara zay hoe nahazo tosika ve nareo sa tsy nahazo fa izahay mpiasan'ny ary Madagasikara dia mahazo mail amin'izao tsika miteny zao hoe ny karama amin'ity volana tya no nitedra raha misy eto amin'ny firenena eno tsara nahazo mailaka zany le mpiasan'ny ary Madagasikara hoe no nitedra raha misy eto amin'ny firenena ny karama amin'ity volana ty dia isy fahatarany sady tsy mahazo tosika ny karama mbola ho tara le 30 zany amin'ity volana ty mety mitombo 31 32 33 34 35 36 mety 37 zany ray volana ny zareo any amin'ny 37 avril za zareo vao mety mahazo karama volana avril satria manino zay ny mailaka azon'le mpiasa zay ny mailaka azon'ny mpiasa ny ary Madagasikara maly nefa efa apahany amin'le karama ary ny raisiny fa tsy izy manontolo zany ke mahazo ny ary Madagasikara io hoe zany mpiasa ny ary Madagasikara zany taloha tsy tia afandalitra milay be misy fiara tropicale reny tamin'izany nitatitra an'ireny ny tena alaina terina ny pilote ny steward ny hôtesse ny PNC moa filaza azy amin'ny style zany ny PNC style mihitsy hoe mpiasa ny ary Madagasikara fa androany mpiasa ny ary Madagasikara zany mbola resin'ny polisy pirenena resin'ny zandary ary zany zavatra teniko anareo zany atao fampitana hoe ohatrinona ny vola raisin'ny zandary misy tapaka ve raisin'ny polisy pirenena raisin'ny miarami dia nitsika ny mpiasan'ny ary Madagasikara nefa zany pilote zany ene enjany zany hôtesse zany enjany zany steward zany enjany asa tena hoe mampandrevirevy mihitsy zany iasa any anivony compagnie pitatera Air Madagasikara zany fa androany fa zay vao miteny mariny reo hoe inona ny ainan'ireo aza raha onana anareo dia zay vao miteny mariny mpiasan'ny ary Madagasikara mba avoany tena marina aminareo mianatsiny efa maka ohatra zavatra faratapina ohatr'izay ahitantsika hoe ohatry ny ahoany ty zavatra antalovany ty fireneny ty satria zay lay ao ambadiky le resaka fiarikarena amin'ny ankapobeny zay lay ao ambadiky ny fahaiza mitondra ataony ny mpitantana zany fa raha ho tarafitsika amin'ny zavatra tsotsotra izy tsy henontsika ny aretiny io fa ndao tarafitsika amin'ny zavatra manjelatra ny manjelatra raha zavatra fotsy ka voasianao pentina eo dia hita fa zavatra mainty na petanao loko mainty areo dia sy ohatrany hoe mainty any io fa reny le fotsy mangatsakatsaka reny ka reo vao misy pentina fotsy ny apetaka eo tonga dia hita hoe fa hoana misy an'izany ozy kamo etoko ampisainana antsika rehetrarehetra zany hoe mahay mitondra ve reo mpitondra reo sa tsy mahay izy tsika androany iza no niedinedina tamin'ny airbus teto amin'ity fireneny ity tadidiko nyfakamakafakana nataonay tany Tomasina atao anatina radio conteneur zay RFT tany Tomasina mbola tadidiko ny zavatra nyteneniko tamin'izany vao ny vidy an'iny airbus antsika toy hoe le olona ao an-trano tsy mihinan-kanina le ray mpianakaviana monsieur permettre mividy Adidas mividy tennis Adidas vaovao nefa tsy misakafo ny vady aman-janany maraina atoandro hariva tena normal ve zany zavatra zany
zay zavatra zay le tiako tenenina hoe misy zavatra mandringa eto ary azo refesina amina zavatra anankiray arytsika rehetra jerena ohatra ny tableau ohatra ny solaitra be hoe io rehefa mijery baolina ianao ka raha taratara ianao nijeren'le baolina dia mamaiky ianao jeren'ilay solaitra be hoe firy sy firy ny lalao teo ka na iza milaza mahay sy hoe mahay ny ekipa pirenena na tsy mahay ny ekipa pirenena solaitra be ihany jerenao hoe firy sy firy ny taremarika eny raha telo sy dongany eny adozy ianao tsy mahay zany io ka resiko ohatra ny PSG tamin'ny alina ninona fanazavana dia resy zany dia tsy mahay zany dia ohatr'izay koa io etiko itenenana amintsika androany fa le fitondram-panjakana raha anao seho ivelany dia mafy fa io tsy vitan'ny fisehoany ivelany monsieur le président fa be da be ny zavatra mandringa eto amin'ity fireneny ity hatrany amin'ny zavatra napetraka ho efa mandeha azy sy zavatra tena mirindra efa voakasika le izy daholo maika moa zany fa any amin'ny seha-pitadiavana majinika rehetrarehetra dia maka amin'izay tsika hoe niara Madagasikara ary ohatra zany dia jereo zany jirama dia jereo rehefa orinasa-panjakana rehetrarehetra zany dia marary ohatra zany daholo izy rehetrarehetra marary inona ny fahaiza manao an'ilay fitondram-panjakana efa tsy teneniko tena hoe fanalamanga fa marary koa io marary daholo le orinasa misy fanjakana androany tsy izay mahatonga antsika mitondra an'izany zavatra tenentsika zany hoe tsy mihodina eo amin'ny fiediny edenana fotsiny ty zavatra ty fa asehoy ny fahaiza manao anareo ary le président zay mihitsy ny andraikitra hoe ianao président mamaha ny olana aty atapony fa ny problème nareo midina aty ambany dia tsy matsinjo lavitra tsy matazana amin'ny faravodilanitra hoe inona tokoa moa no mitranga zany ary alavidavitra ary fa ny eo atendrikorona ihany nitra eo koa moa feny mpandokandoka raha teo merci président mandeha ty publication samahafa ty misaotra ny andrimatofoloha noananene dokafo foana izy tsy ahitany ny tena zava-misy marina za dia mampirisika anareo akaiky anazy reo dokadokafo foana izy tsy ahitany ny zava-misy marina izy sady efa tsy te hijery mbola dokafanareo le feonareo iny tiano eno hoe anao président anao magnano tsy ary nisy président karanao nefa mbadikato ny olona efa miteny hoe président ty komasy lany angovo ampitahina amin'ny zavatra ataon'ny olona tsy sita mihitsy dia sitona masony zao tontolo zao hitodika ty Madagasikara aizy zao zany dia inona ny lokony ohatra tsy mety mitodika ty Madagasikara masony zao tontolo zao le CVO lazaina fa enjana be tsisy manafatra mihitsy mba miandry any aho hoe koropaka ny indiana dia mba hoe Madagasikara any dia fa CVO ranka ohatra mamay be le anina tia ny asy Afrika atsimo ohatra ny tsy hoe ny amin'ny Brésil ohatra tsisy manontany hoe ahoana le fandehan'le CVO anareo zaho fa tsy miditra tsony amin'le tenin'le ministre fa ny teniko aminao fotsy monsieur le ministre zao il faut peser les mots zay ihany alohany anaovana déclaration avady badio ipitony lela aloha fa misy zavatra tsy zakana malagasy amin'ny fomba firesaka sy ny fomba fiteny eto ahy zany dia mitondra anankiray koa ao anatin'izay zavatra teneniko teo zay hoe le tsy fahaizanareo mitatana sy mitondra le nanafananareo an'le IGM kaga daholo ny olona mpanaraka rehetrarehetra hoe fa inona marina ny fanjakana ty atao ivotoerana ane izy dia nataonareo BGGM lasa bureau ny birao sy ny ivotoerana tsy mitovy ny anjara ndraikitra sahaniny sanareo andeha makilala tsara ny resaka vato eto Madagasikara ndray dia za nisy ny antso allo delna nisy nanala le caméra tao amin'ny ministre tato misy caméra makony tao zany le miditra ary amin'ny ministre mba hampangarahara an'le reny amin'izany zany fa nanjavona tamiko karaha caméra hoe nisy nanala fa hoana dia tsy hay nefa nisy nanala fotsiny le caméra
taorinan iny nisy sinoa tonga nitsidika anako misy de le zay zany nanalana le caméra androantsika mahita hoe foanana le IGM de gagitsika io nefa ny afaka amin'ny certifié ny valeur ny vato aondratsika makany ivelany io ivotoerana io gagany olona hoe ino ty ataonareo ty hoe andehanao risirisina ve zany satria ino ny antokana ary tadidio fa ny IGM io no fantatry zao tontolo zao efa ainy zao tontolo zao zany io ny reconnu eo amin'ny setry resem-pirenena hoe IGM ny Madagasikara io no manao ny certification rehetrarehetra manome certificat ahafahanao makany amin'ny banky ho an'izay anao ny famerenana amin'ny vola vahiny vidy mivaty eto Madagasikara certificat avy any amin'ny IGM ny entinao makany amin'izany manome ny valeur ny vato rehefa miteny hoe 45 millions de dollars io vato dia zay zany orangaty tonga ny enjana baka plus 24 ry cerveau foanan'le IGM ny tsy nataon'olona tao anatin'ny tsy haiko taona ianareo manao anazy mahagaga zany zavatra hoentiny le fahaizana le mitondra le averiko foana zay teny zay hoe le mitondra mihitsy no tsy hainareo de zatra te ilavalava efa tsy teteza mita tsony iny zao sady nareo zany pataloha anaovanareo io dia am'izay tena mety aminareo mihitsy nareo moa olony slim dia tadiavinareo zavatra rehetra ho slim daholy tena tonga dia manara-batana anareo daholy fa ohatra nitanareo ohatra malaladalaka izy dia efa mpanjaitra atereo kely ty fa ohatra tsy muslim tsara tsy tena manaraka ny vatanay ohatra mbola misy mikolobaloba sao didira ny voalavo na misy totozy tampoka mampalahelo le firenena mihitsy ny lasa tena jeren'olona mahasoila mezan'le olona manana ny traikefa sy fahaiza manao eo amin'ny setry ny fitrandrahana amin'ny setry resam-pirenena manoloana an'izany zavatra ataonareo zany io resaka permis tsy avoaka io mezan'ny olontsika nen'olona zany resaka rena kibony tany zany tena apetraka ny fitsipy daloha mazava ahafahana manao ny fifehezana an'izany nenareo amesiziny izy maro raha sy mizaka fa dia zay aloha zany zavatra hitatsika amin'ny fihetsika ty mpitondra fanjakana ty hoe mba hoviana renareo vao mba hanao zavatra araka ny tokony ho izy BGGM ve ny anoloanareo an'izany resaka IGM zany institut de solonareo bureau tena sasanangy samihafa nge zany sehatra asa sy ny sehatra ho fehezina zany dingana anankiroa zany dia mametraka fanontaniana ny olona zany eo amin'ny sehatra ny hoe fafahana manao an'izany asa ny fanondranana vatosoa eto Madagasikara zany hoe ahoana zany izy andray no hanome le certificat ity IGM ty efa tsy mahafantatra an'io eran'izao tontolo zao dia tonga ny enjana dia ho vai BGGM fotsiny io dia zay zany aveo miresaka vatotsika dia miazakazaka indray nareo hanova an'ilay fomba fiasa satria ny resaka PRE dia saika natao ho an'ny teratany malagasy ny antony dia arofanina zany nametrana anazy ho an'ilay teratany malagasy le PRE fa inona mampiazakazaka anareo omenareo an'izay indray zany zao ny vahiny zay manana ny eto manana raha mita amin'ilay malagasy teratany tsisy fiarovana mihitsy zany zay ka le nyteneniko tamin'le malina kako an'le ohatra hoe ny Air France omenareo vahana dia ny Air Mady ato tsisy mivakilo fa za raha ropotika za efa tsy miresaka ny Madaray Madaray am'izany efa tsy hay tsony reny fanjakana dia efa tsy hay hoe nakaiza amin'le Madaray dia ity indray PRE indray ampidirinareo anatin'io indray ahazo an'indray mivahiny tsisy mba fiarovana mihitsy zany efa zay no miaro an'ilay mpitrandraka malagasy majinika amin'ilay PRE hoe mba ny gasy misitraka an'izany fa dia alefanareo ao mivahiny hifaninana amin'ny gasy dia potika ny gasy zany ao anatin'ilay izy
mbola betsaka zavatra resantsika mikasika ny fitrandrahana eto Madagasikara fa dinganiko indray aloha iny satria everiko fa ao anatin'izao vanim-potoana zao a be da be ny zavatra tsara ho fantatry ny olona ka fefehitsika isaky le loha hevitra le zavatra ambara ho avintsika amin'ny herinandro mbola iresaka misimisy kokoa mikasika ny sehatra ny fitrandrahana eto Madagasikara ny fantatry fotsiny dia ity manana didy aminareo a fahefanam-panatanteraka izay solombamboaka ary eto a dia mandefa fitenenana amin'ny solombamboaka namana manana diditsika solombamboaka manoloana an'ireo fahefanam-panatanteraka ireo tsika dia mpanara-maso an'ireo fahefanam-panatanteraka ireo na inona loko politika anao zany dia tadidio fa firenena imbonany ity zao vanim-potoana amin'ny fivoriana ara-potoana zao zany tokony ifanatriantsika am'ireo ny ministry ny arena-kibony tany tokony hampanatsotsika dia manazava hoe fa maninona ny foananao ty IGM ty ohatra anankiray zay ny ministry ny fitaterana dia tokony hampanatsotsika manahoana mikasika ny sehatra ny fitaterana nanabakabaka nan-dranomasina nan-dranomamy na tanety eto Madagasikara fa be da be ny zavatra mandringa ary marary ny mpiatsehatra amin'izany ny ministry ny fahasalamana mikasika an'izao zavatra misy zao no fahafatesana malagasy lazay ny fa ohatrany hoe tsy mampitahotra zao ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambany dia tena hoe ahoana ireo mpampianatra firamreo raha io ministry ny fampianarana io no hoe ampanatsoana hanao question réponse amin'ny solombamboaka za mino fa feno solombamboaka tsy misy district ka tsy misy mpampianatra firamina mitabataba eto Madagasikara noho izany raha isy ny tena azo solombamboaka raha ohatra atao mifanatrika amin'ny solombamboaka ny kamanaty gouvernement io ministry ny fampianarana io mihitsy ny ministry ny mponina mikasika ny resaka FSS sy ny tariny io aza miteny aminanareo tsy tonga ty aminay ty zany vola zany non tsy voatery kirakira volonareo ministère ny mponina fa hoe ahoana mifirindran'le izy manahoana fampiasana an'le vola ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola manazava amin'ny fampiasana an'ireo vola rehetrarehetra eo sisa maro tokony hampanatsotsika solombamboaka dia miatrika atsika tsirairay aza ataonareo istiana ny valanaretina Covid efa akoditra io fa andaotsika hiteniny marina amin'le vahoaka zay ny problème mandroany manino ny taremarika tsy mifanitsy io ministry ny fahasalamana voakasika zany diditsika solombamboaka zany manana didy amin'le vahoaka mifidy atsikatsika manoloana an'ireo ny fitany lany ny fampitaovana any amin'ny distrika misy atsika any inona ny fitaovana mba hanana ny hôpitaly any anjara atsika solombamboaka no mitaky an'izany amin'ny ministry ny fahasalamana hoe hitondra fanazavana ary fa tsy andeha ho afenina amina resaka visioconférence zany rehetrarehetra zany fa tsy mety zany e aleo ifanatrika amin'ny CCI dia ataovy ery ambany ary izy dia micro ny ataovy be da be asio zel isaky ny voadio isaky ny teny micro tsy problème zany aleo ifanatrika eo fa aza andeha ataonareo hoe andao fa atao visioconférence tsy aminazy zany aza mifanabarabara amin'izany tsika aza mitsoka ndraikitra nareo fahefanam-panatanteraka ataovy ny fitandrematena nareo any miakatra aminay solombamboaka miakatra akarina tsirairay e amin'izay nareo tsy mitangorona miakatra tsirairay ary miakatra androany nareo tsy miakatra tsony nareo rapitso fa izahay ifandimby hiatrika aminareo a nafiry nareo nafiry 20 mahery nareo dia 20 andro zany zay miatrika anareo fa zay solombamboaka ty mifanoherana vonina hiatrika anareo mpikambana amin'ny gouvernement tamin'izany ary za dia mitona solombamboaka rehetra namana hoe andao tsika hiatrika an'ireo apetraka tsara ny fitsipika zay le mageste barrière anazy tsy mitovy amin'ny makany an-tsena akory zany any an-tsena ary mbola mifanakaiky ohatr'izao mandeha ny olona makany an-tsena tsy mandray fanapa-kevitra fanjakana fa mandeha ihany ny tsena isan'andro mivoaka ny olona isan'andro tsika ao anatin'io grande salle be re MCC io firmetatra ny avon'ny plafond io intelo ohatry ny avon'ny plafond ty studio anay ty
avy be ary amin'ny 10 metatra mahery ary ange le sa 7 metatra sy firy any le plafond sisy avy aty ambony aty aloatra ary ambany ary na mbola atao hoe isaky ny tsy haiko 10 metatra ary aloha 10 metatra any arina 10 metatra aty omby atsika io da meo ny elany dia ary amin'ny ambany ary le ministra anankiray fotsiny eo alefaso tsirairay zareo enimpolo andro fivoritsika 20 mahery kely nisa ministra na iasana lahady ary ndao ahafahan'ny olona mahazo ny mangarahara zay ny asana solombavam-bahoaka ianareo fa fanapanatanteraka aza miafina ambadiky le aretina hiala n'le solombavam-bahoaka masahina miatrika anay ametrahana fanontanianareo aretra dia manao antso amin'ny mpiaramompinantoka fa zany tokony azahotsika ny mangarahara avy amin'ireo mpitantana anay reo anomezanay anareo hoe zao avy ny tatitra hoentin'ny ministera mikasika an'io ahafantarana hoe izany taizany vidina raha mividy zao tsika vola veza tonga le entana maly vola veza ny vidiana anazy vola tsika madiodio ve sa avy amin'ny mpiaramompinantoka raha avy amin'ny mpiaramompinantoka amin'ny alalana inona le tetikasy ny vidiana anazy dia iza le fournisseur atao anatin'izay ohatra inona ny vidiny zany no takinay aminareo re zay tsy le mpitehaka fotsiny hoe misy ety dia merci président non avy aiza io président vola avy aiza io dia ahoana ny fizarana an'io makaiza sy makaiza avy asio mangarahara atsy hoe visioconférence ary tsy aza mifanabarabara amin'izany tsika ny gouvernement dia miatrika atsika amin'ny fanokafana ny fivoriana aoriana zay dia atsotsika fitsika mandany ahoana zany ny andaniko aniny amin'ny vio atsangana ny tanana fa hoe raikitra le fandanina anazy ataoko lavidavitra zany le laptop dia aty hoe d'accord aminy dia ahoana ny fahanisany le mpanisa ao amin'ny CCR izy mbanao 12 24 zao ahoana le enoka 24 le nanangatanana sy zavatra zay zany le ilaitsika ary nety manana amin'izany ao mbola andany vola indray ve zay mahasoa ny vahoaka aloha zao ny andanina vola fa andao tsika mifampiatrika ao amin'ny CCI apetao ny fitsampanafanana eo amin'ny fidirana eo dia zay zay miditra eo dia firy marimpanao 9 sa firy vao mafana tsy miditra ianao zany apetraka ny rehetrarehetra samy miaro ny vatany eo fa ity misy zavatra tsy norma mihitsy ty hoe andao atao ny olona any andafy any ny fivoriana teny miara-pirenena zany tsy mitsahatra na ninona covid teo na inona na andeha foana ny azy mitatsika tamin'ny fahita lavitra zany ka manina ny atsika no andeha atao any tsy fantatra any akandreo ve dia hitovy ny réseau any any Tomasina voalohany tsy hitovy mihitsy samy hafa mihitsy zany misy 2G eto amintsika 3G 4G dia ahoana moa zany anaovana zay sady hoe terena ihany sy ny maboaka miakara ihany ty Antananarivo tsy resaka mampime tonga eto Antananarivo izy ko maninona raha lefa mivory ery raha ny aminazy izy zany ahoana ny atongavan'le laptop any aminy ahoana le resaka réseau ahoana le connexion ohatrin'ny zany any amin'ny telma na orange na airtel zay hoanaovanareo zay ohatrinna indray vololanina amin'izany vola be tsy tokony tsy foroana ange io satria lefa le fivoriana ke tsika rehefa nangatanana ndraindray ela be raha tsika malala zany raha izy zavatra fidividina zay moa dia eo anao miandrika eo aiza ihany mbola sy tapa-kevitra ny RD dia ahoana zany anaovanareo alenareo le misitona kely le mivory isaky misy zavatra tapa mbola mivory kely ary ny RD sa tonga dia maty fotsiny l'écran hoe tsika RD aloha pio da hoely aloha laptopnareo misitaka kely tsika saka mampime tsy miaina le izy tsy miaina anao zavatra tsy réel tsika zany zay ataoko hoe eritrereto ihany le zavatra zay mitranga fa misy zavatra tsy compatible amin'le situation mihitsy ny zavatra tianareo atao ianareo baka plus 24 eo dia tiana barabara olo zay ny mikasika n'le resaka hoe
assemblée nationale fa eto zany tsika dia mametraka tsika amin'ilay fitondram-panjakana hoe ry fitondram-panjakana jereo le olan'le vahoaka amin'ny atsipiriany manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tena tsy mifanahatsahana amin'ilay zavatra iainan'le vahoaka ny fanapa-kevitra raisinareo kanefa dia misy mpitondra eto ka mba hatsapahan'ilay vahoaka fa misy mitondra eto dia ataovy mipakany aminy hoe misy fiatraikany aminy ny fanapa-kevitra zay raisinareo fa aza raisina ka tanotanina fotsiny raha ny marina mbola maro ny zavatra tiana ho tenenina nefa fotoana mandeha dia apetraka eo aloha ny androany amin'ny manaraka tsika manao misimisy ao anatin'ity fandarana ty ary isorako nareo rehetra zay nanaraka an'izany hatramin'ny farany na ny teto an-tanindrazana zany na ny tany ampitan-dranomasina makasitraka anareo amin'ny fampitam-baovao rehetra zay omenareo sitraka ety matory hovaliana raha matsia ezahana ny ampitana azy eto amin'ity fandarana ty arak'izay tratra fangatahana fotsiny rehefa mba mandefa an'le izy nareo aleo somary tapatapahana fa ataonareo gazety koa izy avy any le mamaky an'le gazety zany tena enjana be vao mahita izy na tonga dia kivy fa mba zarazarao ataovy kelikely dia tsy maninona iny izy voavaky tsara zay fiangaviana zany satroko mihitsy tena hoe amaky ilay hatramin'ny farany fa tena voalava be aizaka efa misy 12 cm ny alavany tonga dia soratra tsy misy mitapaka mihitsy ao anatiny fa raha sendra tsy mandeha androany le izy ohatra hoe tsy ataoko androany dia amin'ny herinandro na manaraka dia tsy maintsy hoe misy foana fotoana fana miresaka an'izy ka dia makasitraka ianareo zay miresaka le baolina kitra amina mikasika an'le mpanazatra dia tsy mialo zany tiako dia soloy gasy io mpanazatra io zay fotsiny tsy asiako resaka betsaka ame ora tsasaky ny karaman'le vazaha io nge mpanazatra gasy dia jerevako an'izany bariatsy andeha zany rehefa vazaha izy io dia metsika tsy haiko ohatrinina fa rehefa gasy izy dia zarara metsika dia tsy motive le gasy fa za miteny azy atao ohatrin'ny anazy akory ary ataovy atsasany fotsiny nitsasaky ny vola raisiny dia zay ameo an'le gasy dia jereo raha tsy andeha io dia motive koa le mpilalao mandeha ny sportsika makasitraka atsika rehetra samby ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko